Nasanao tokoa na nalabaraka? Aiza koa e, vady manana ny maha izy azy eto amin'ny tanàna anay ahy e. Fanairana anao fotsiny iny. Iray aman-dreny mety mamono zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany any amin'ny tobi-pahasalamana na ny toby aseny zanakao raha mikohaka sy aingana noho ny mahazatra ny fisefony. Ry zareo tianao fety madzika be ve nareo e? Ararotsy mitombola krismasy miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola krismasy madzika. Ie, loka électroménager fony be izao no zaray ho an'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kadò kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona raha ireo tranombarotra Orange dia ararotsy aingana ireo pack Samsung. Sarihana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange andao ataosika miavaka ny krismasy e. Orange. Pour grandir en toute confiance, le laboratoire Francelet propose une gamme de céréales lactées saines et savoureuses, riches en vitamines et minéraux. Il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir une préparation onctueuse à boire ou à manger à la cuillère. Peu sucrée et facile à digérer. Elles sont un véritable complément d'énergie en cette phase de croissance. Pour accompagner la diversification alimentaire de bébés en douceur, adoptez les céréales Francelet. En toute confiance. Wow! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely ranjo! Vokatra natao antsika malagasy rehetra! Vita malagasy zato isan-jato! Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary dia mirary! Vidiny 4,000 ariary fotsiny an! Jifaina ny magazay Aigle d'or rehetra re! Ilay ihany sika! Miaraka amin'ny modely ranjo! Alao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagasikara mba hafantaranao ireo vaovao farany! Aigle d'or manandratra avo ny antsika! I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Mirabanao mademoiselle Larissa. Ie, mirabanao tompoko. Ia, mirabanao dia mirabanao na rehetra koa satria ela zany zahako tsy niresaka teto an. Dia ry zalahy koa zany ohatra ny voan-gripa sy voan-sery daholo. Dia zany atositosika zalahy hoetika dia zah iresaka ny... Io felombela be no avy any. Tsy tena velombelona fa za moa zany tsinona comédienne au fond. Tu vois ce que je veux dire? Oui, les hommes s'occupent de la forme et la femme s'occupe du fond. Dia raha ohatra ka za misy zavatra hoe hevitra lala sy ohatrany dia tonga ako e. Zay ambaky ny antso, ambaky ny Vanessa et tout ça, tu vois? Dia zahako tsy tena matetika miaratra eto. Ie, misy antony be ngamba ny androany. Resaka tontolo iainana aloha iny dia efa tsy mampahita tory mihitsy. Satria ako tena tratra ny fahasemporana be mihitsy ary ako. Tsy mivava sy ny orona ihany tsy matatsetroka. Fa ny zavatra hafa rehetra mihitsy tonga dia mijanona ny sofiko. Tsy tena maheno tsara ka le vidim-piainana ity mba tsara isana. Le vidim-piainana zay kortsoe vehivavy mipetraka irery. Ça doit être entretenu, zany, tu vois. Entretenu, je choisis la meilleure. Tu vois, moi je dis, là, tu comprends là. Des entre-de-tenus, zany, quoi. Des entre-de-tenus, des alokale, ka defa ela zany, no tsarovana. Fa le tovolahy manko efa resahana manakody foana zany hoe raha vao elaela tsy teto izy dia na lasa ny andafy izy na minana kakazo. Fa zava-tsara zany rehefa lehilahy. Lehilahy tanoranao amin'ny 3 taona ka hatramin'ny 5 taona eo eo. Bon, on ne va pas trigiverser là-dessus. Hein. Et trigiverser, hein, tu verbe à traverser à court. Des miens point G, c'était nazay. Fan vite bien, nangi talou au chanak, t'es n'était économe, c'est Larissa, hein. Zangi talou. Médecine, une fois tous les 2 jours à un supermarché. Ça, t'es manuskia kadi. Manuskia kadi, des phénomènes kadi, tout ce qui me passe sous les yeux, tout ce qui me passe sous la main. C'est des atomes, des masses, carte blanche, une carte visa, visa. Misy fiantsokasa satria tsy azo atao rehetra tiana le izy fa nomeny mikotika dia rehefa metsena dia mifanena fotsiny zay velany dia meny taloha zany fa taty aoriana izy ary maina fa zany efa mainina be raha vao tsy metsena ny supermarché amin'izao manao any makany any dia atosika le kady dia fenono dia mody mitoditodika dia rehefa kaikaiky ny kesy dia yaourt ray any sisany zay ny kesy dia mody atosika moramoretsy le ana vetivety aloha ka stylo dia mandeha mijery entana ny amin'ny rayon dia miverineo dia le yaourt aloha amin'le vola madinika zinista ty sarotra be le izy kongeny malagasy iny tsy mahay resaka fahaserana ity dia miafy direo ny anany zao ny anisan'ny filamatra ko za le mpanakanto mpanakanto tsisy contrat mihitsy tsisy mihitsy satria za karakarany any ambadika ohatra nataonareo tamin'ny 31 octobre reny zany vokatsy voaingany iny
tokony mbola nanambola zako mitrosa am'izao tena marina fa entre nous tena jereo ny vola tehiriziko eto niany vola entre nous dia za mahitan'ireo artiste sasany inge jerenao hoe zay inge ny tokony mba ianarantsika na amin'ny fiainana andavanandro jereo zao Beyoncé reny manan-karena be nefa slipiny ianao fa manao spectacle hita mihitsy izy na manam-bola dia miafy tonga dia nikely ny anaovany tena marina artiste rery dia mety ianao ohatr'izay koa zany ianao io ka manahirana eto Madagasikara amin'izay lafin'izay satria tsy misy an'ireny mangilatra be reny koa ohatra hoe Madonna zao Madonna tany amin'ny taona 90 tany dia slip koa ny anaova spectacle en plus izy tsara fana be fa iny anaovany iny mbola atsipiny indray olomen'ny olona tsara fanahy izy dia mbola misy koa moa zany ohatra ny Victoria Silverstedt tsy hainao iny tsy manao mihitsy tena mahay miafy rehefa mipoitra amin'ny télé ianao zany aloha hatreto mbola tsy miafy mihitsy satria mbola tsy manao an'izay manahirana amin'izao jerenao za so teny olona hoe tsy miteraka za afaka miteraka ka za manisy andro foana dia izao nefa jereo nieniko tamin'ny antsa teo hoe nitetinina koa ny ao zao niakatra dia za dia aleoko mitsetitra zavatra hafa fa tena raha tetinina aloha tsy aleo mbola tsy miteraka ihany dia avy eo na hainao omena 3 andro ny ampidinana amin'ny vidiny tetinina dia ny savony koa zao mivarotra savony dia ny teny fa ampisonitra ny vidy-tsavony dia ozy mantsendry be noasy raloha fatiny laisany tonga dia rora zany sisa manahirany dia satria ohatranako za zao misotra ny vidin-javatra za zany tsy anasa lambatsonka efa fanaonay ambany vovomo zany io fa zay non naovana dia avadika dia mba azo tota ihany avadibadika aloha dia 2 semaines vao sasana ny akanjo aloha kina mortiako non mais c'est pas grave si mba miresaka any ambadika dia zay za zao andeha aloha ok fa dia metraka mandrapena sy tiany farany za manao fotoana amin'ny Roland izy Roland Ratsiraka non Roland Garros non tsy azo ny ty mihitsy ve tsy Roland Vatomanga koa non tsy Roland Vatomanga non jeu de mort tia rehefa avy eo zay anao partie à 3 manao fotoana bande Roland I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo 10. I feel good. Orange, papier toilette sorte d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dubos. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa vahiny, rehefa lasa olona. Alasina hitanareo larobila ka misy moasa roty. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte d'eau. Tsy hita hoe aiza no jerena. Mijereto ve zany zao sa manino? Salamaby samy jerena tony mahita daholo. Miaravatsika tsy maty foa manaina dia miaraba mifankahita indray satria mandeha mivantana ity fandarana amin'ity anio ity mandeha mivantana amin'ny sary dia Francis Mahazo hoe Facebook dia ina moa ilay ray YouTube amin'ny YouTube miaraba erika miaraba Francis miaraba Iantsa dia miaraba mpiaino rehetra miaraba antsika rehetra studio dia miaraba antsika rehetra zay miaino ihany koa salama aby tompoko ny fandarantsika araka ny voalazan'ilay erika teo mandeha mivantana amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube raha hijery amin'ny Facebook ianareo any anatin'ny taxi be na any anaty tokantranonareo any na any amin'ny biraonareo any na any amin'ny toeram-piasana na any amin'ny toeram-pianarana aloha tsy tena prosihako loatra mihitsy kosa aloha hihaino an'itony radio sy ijerijery itony réseaux sociaux tony dia amin'ny RDJ 96.6 FM no jerenareo azy fa raha ohatra ka eo averindray mantea RDJ 96.6 FM raha ohatra ka amin'ny YouTube andray kosa dia RDJ FM 96.6
fa marika fotsiny zany le FM sy le ty mpanao gazety ataovy aminao ny andro somary hafafa omaly nafanana nevokevoka fafa zay ny alina tamin'ny firy zany ny orana tamin'ny 7 latsaka teo angambany antso any namana aty Ambatomaro aty Ambanidia aty avy be hono ny orana tany aminay mbola maina be mivoaka ny tokotany tsisy pitipitikorana nany kely ary jereko ny lanitra mbola mazava tsara mihitsy tamin'ny fito sasany teo zay avy fa orana rorapiso izy taty Antananarivo taty rorapiso izy Ravincy zay fa tova tamin'ny tamin'ny 12 sasany tany 12 fa orana fa mbola tsy avy anay satria tamin'ny 10 sasany amin'ny matory mbola tsisy orana any alohany atory moa tsy somary mivoaka kely any tokotany mijerijery hoe sao de misy talo miditra de tsy nina lamina ny tanàna de nanomboka natory any ho any amin'ny 12 sasany tany nzay fa taitra ny torimaso ny tena orambe nyrotsaka be mihitsy ny orana ary fahitako azy maraina io satria maraina vao taitra moa tena mazava ho azy de orambe ary manto be ny tokotany ny voninkazo ny rano ao anaty barika ny fotaka hitahita daholo zay hoe avy be orana io tamin'ny alina kay ny mahavarinana fotsiny hoe rehefa ilaza manomboka miaty hazo miaty voninkazo de ozy izy honorage zay mieritrereta fa manomboka hoantitra la manomboka tia angivy ary nefa tiako hatramin'izay kotsy ohatra nefa tia angivy hatramin'izay io manomboka teo amin'ny 12 taona fa raha mbola eo amin'ny 24 taona sy ny 1 taona io tsy tia angivy ny ankizy ny ankizy fa mahazoazo taona taona eo amin'izay izy rehefa zarina ohatrany hoe zanako zao ty satria ohatrany hoe zatra ohatrany hoe zarina izy de ty fa tamin'ny tsika taloha aferotany ihany koa izy aferotany rianina ny aferotany mihitsy ny bebe ny tena nay andreny tamin'ny nay taloha nisy an'izay antsoina hoe kiay balala zay ohatra makamo be le eto zany tsitako hoe inona no jereko any ohatra mijery makany tsisy inona no jereko mihitsy tsisy larisato mitodika any am'lay sainy any ny avarako angambany mitodika makato ohatra lavitra be le teknisianina naty mitodika ato namako ato eny tsy manina ka ny cyclone efa nanao fanadidina ihany zareo hoe ny famantarana ny toetrandro misy cyclone miôdiôdy mbola lavitra be any amin'ny 510 kilometatra any avaratry Antala avaratra atsinanany Antala any amin'ny Océan Indiana zany mazava azy de mbola eo ampanaraha maso azy tsara mihitsy zareo amin'ty androandroany fa mbola tsy misy fiantraikany amin'ny toetrandro eto Madagasikara aloha izy io fa ilay front ao atsimon'ny Madagasikara ao no mety hiteraka orambaratra fa tsy orana cyclone orambaratra be amin'ty ilany atsimon'ny Madagasikara ty manomboka hatrany Fort-Dauphin ka hatrany Ambohimasoa hatrany Ambositra fandriana any i orambaratra io ato anatin'ny 2 andro hatramin'ny lakamisy izy ka mila mitandrina ihany satria mety orambaratra be mihitsy izy io ary mety hampiakatra be ny rano faritra tapany atsimon'ny Madagasikara iny fa ny resaka hafa tiako resahana vetivety fotsiny resaka hafa fotsiny vetivety na varinana ny nahita tamin'ny fahitalavitra mijery vaovao mpanabe anankiray talihana sekoly milaza hoe tsy ilaina ny vakansa tena variana be mpanabe aizana angambo zany tena ozy izy za hoe mpanabe taiza raha ianao ohatrany hoe mpanabe taiza ny teneko zany fa hoe mpanabe taiza ary ianao ka tsy mahafantatra hoe inona ny antony ilaina ny fitsaharana rehefa miasa be ny saina de fantany tsy Francis fa oety fa ianao no mitondra ny tita maro zany fa azoko mbola atao loha hevitra fotoana manaraka zany fa ny tiako resahana ataoko tarikevitra amin'ity marainy ity de ny mikasika ny maromaro ka fa anisany anankiray amin'ireny ny resaka demokrasia satria ity demokrasia ity de amin'ny ankapobeny ny tena fahafantarantsika azy de hoe ny fandalana ny hevitry ny be sy ny maro zay tapaky ny be sy ny maro no andao harahana ary efa mipetsaka ihany ny tenenako teto amin'ity radio ty sy tany am'izay fahafahako ny teny zany hoe kely sisa de tsy ho hitandraha olombelona intsony ny fomba handalany ny antsoina hoe demokrasia na ny hoe ny hevitry ny be sy ny maro izay ho arahana satria efa nisy vanim-potoana ange tsy ny hevitry ny be sy ny maro no arahany tamin'ny fotoana nitondrana ty tany ty ary ny fitondrana natanjaka teto ambony ty tany ty tsy de nampiasa loatra hoe zany hoe ny hevitry ny be sy ny maro no arahany zany hitantsika reny fitondram-panjakana tamin'ny andron'ny raha mamaky baiboly tsika tamin'ny andron'ny Jesoa tamin'ny andron'ny Jesoa moa zany tsy nitondra teto ambony tany mihitsy ny raha ny tena izy fa any an-danitra izy vao nitondra rehefa tao aorianany fahafatesany fa ry Ponce Pilaty
zay gouvernoura nalefan'ny zareo romanina tany amin'ny ilany atsinanana tany tamin'ny andron'ny Hérode, tamin'ny androny fantatsika raha resaka baiboly resahana René Bocadinezar, anisan'ny fanjakana natanjaka zany tamin'izay fotoana zany. Ary taty afara azotsika raisina ihany koa ny fitondram-panjakana fahampanjaka nisy teto amintsika teto Madagasikara teto. Nisy ny fitondram-panjakana ary fantatsika nisan'ny mpanjaka natanjaka indrindra taty Imerina taty zany Andrianampoinimerina zany, nametraka tsara mihitsy izy hoe ity no fomba sy tetika hitondrana ny fanjakana de samy nanaraka an'iny daholo ny olona rehetrarehetra. Ary izy no mibaiko hoe andao hanamboatra ny zatsy, andao hanamboatra ny zaroa, de nanaraka an'iny daholo ny olona rehetrarehetra. Ary amin'ny ankapobeny zay nandinika de mahafantatra fa Andrianampoinimerina no anisany mpanjaka hendry sy navita betsaka tamin'ity tany sy fireneny ity. Manahirana ihany le miteny hoe tany sy fireneny ity fa teo amin'ny tany nanjakany zany. Andrianampoinimerina no tena anisany natanjaka tamin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Rehefa mandeha ankehitriny nefa tsy zany ny ahatongavan'ny saiko fa de hoe efa tady tsy ho vitan-dra olombelona intsony miaina amin'ity demokrasia zay napetraka ity. Tsy fantako hoe nanomboka tamin'ny taona firy fa tamin'ny taona 1787 ambiny ny fahafantarako azy nametrahan'ny frantsay io taorian'ny révolution frantsay 1789 ny nametrahana hoe aleo ary ajanona ty fitondrana mpanjaka ity fa ohatrany anahirana antsika izy ity fa ohatrany zay tianjareo ihany no atao fa ny fanjakany daholo be no atao de nametraka ny antsoina hoe république zay ny vahoaka no masy mandidy ao anatin'izay république zay. Ka io de miaina mipetraka amin'ny tsara ny atao hoe demokrasia. Ka napetraka io demokrasia io nandritran'izay 300 taona mahery zay, 300 taona moa zany ny 700 300 taona, 400 taona teo eo napetraka io. Fa za zany tena efa naverimbery koa teto amin'ity radio ty hoe efa mitady ho tratra n'ilay demokrasia ny fenitra farany ambony ka tsy hitany tsony zay atao. Satria mitranga ny zavatra tena ohatrany tsy azo eritreretina mihitsy tany Brésil toy ny tany Amerika. Anatoko an'izany ny Amerikanina nanao hetsika lehibe zay ny tena hoe ajanony ihany io. Zany hoe ry zareo raha zany efa manomboka tsy mahazaka an'ilay izy efa mametraka fanontaniana vao hitako maly koa zany ohatra nametraka fanontaniana mihitsiny ny olombelona any hoe fa inona marina moa zany le demokrasia. Zay mihitsy io le satria zareo anisan'ny filamatra ary fakana ohatra foana amin'ny resaka demokrasia ny Amerikanina zany, ny Europeanina rehetrarehetra mihitsy tsy teny firenena raina roa itsika fa saika ny Europeanina rehetrarehetra de mandala an'izany antsoina hoe demokrasia amin'ny fomba zareo tandrefana zany. Ny Kanadianina ao anatin'izany satria ireny Amerikanina daholo. Nakanaka tahaka an'io amin'izay koa ny firenena rehetra zay nambara fa andalam-pandrosoana sy ny firenena mahantra sy ny firenena ina moa filazan'ireny hoe tiers monde reny de nampiatra n'ity demokrasia zareo ty zany hoe amin'ny alalan'ny fifidianana no ametrahana zay hitondra an'ilay firenena. Napetraka tokoa izy io. Ny antony de zao, tsy mbola misy fomba anankiray hitandra olombelona aloha treto hoe inona ny fomba atao mba hampisy filaminana sy firindran'ny fiarahamonina ankoatra nyty hoe andao fidiana zay hitondra antsika ity. Samy manana fomba hoentin'ny fidianana sy ny fomba hoentin'ny hitondrana ny firenena tsirairay avy. Ny sasany ny filoham-pirenena no fidin'ny vahoaka, ny sasany tsy filoham-pirenena no fidin'ny vahoaka fa ireo antenimera ny antenimera indray no mifidy zay filoham-pirenena rehefa avy eo. Ny sasany tsy mifidy filoha fa mifidy laza hoe mifodina izy fazafady mifidy prime ministre. Ny sasany samy manana an'izay zavatra rehetrarehetra fomba anaovany azy zay. Fa anisany nahatonga sainy ty zavatra miseho any Brésil amin'izao fotoana zao ty satria rehefa natao ny fifidianana amin'ny fomba demokratika, amin'ny fomba moderna, amin'ny fomba républicaine de tamin'ny alohan'ny afaranany taona 2022 amby iny de lany Andriamatoa Lula da Silva ary dia ambivimbivotra ihany ny elanelam-bato teo amin'izy sy Jair Bolsonaro. Rehefa natao ny famindram-pahefana zay misy fihetsika ara-demokratika zay tokony atao anisan'ireny ohatra ny famindram-pahefana ara-dalàna tsy nanao ilay resy ilay Bolsonaro io. Ary rehefa natao ny fametrahana ny samboady tsy namme an'ilay samboady i Bolsonaro fa lasa izy roa andro mialohan'ny tsy mazaka olona roso tsy mazaka havagna roso lasa izy nandeha mitsoka nakany États-Unis any mbola resantsika États-Unis rehefa aveo. Ary rehefa raikitra am'izay ny andro omaly indreny nisy amanarivony maro amanarivony mahery matsy fa tsy anarivony maro anarivony mahery ireo pomba ninga Bolsonaro nandeha niditra amin'ny lapa-panjakana tao a Brasilia. Nidonginy zareo ary ny ravainy ary ny potehiny tao amin'ny lapa-panjakana tao Brasilia. Afako maly izy fa tsy maly. Tao Brasilia io zay nampahontsa sy nahatezitra ary nanamelohany zao tontolo zao
mpandalany demokrasia an'izay fihetsika zay hoe tsy mahazaka resy ianareo, tsy mahataty resy ianareo, ary tena mpanimba zavatra ianareo, tsy mahazaka ny atao hoe demokrasia ianareo, sombainareo ny atao hoe demokrasia. Ny akolo io manimba io tena tsy mba mety amiko mihitsy. Tena alaizalahy reny le vingeda be reny kapohan'le fitaratra ngeza tena zao tena de rehefa aveo nefa nenena iza hitondra eo de mbola anamboatra sy anolona an'iny. Eo mantsy mamperipetritra anahy, inona zany tena ataon'le rontony higa fotsiny sa hoe hanongam-panjakana. Raha hanongam-panjakana mantsy izy tsy tokony ho simbainy io zavatra io fa tokony mametraka olona izy hoe ity olona ity no apetrakay hisolo anao Andriamantoa Lula da Silva fa ianao de tsy lany ianao satria zay mantsy ny ao an-tsaindry zareo. Ianao tompoko de tsy lany, tsisy tompoko le izy ka. Tsy lany zany ozy izy zareo hoe Lula da Silva tsy lany io fa nangala bato ary tena nanao hosoka natonga ny Lula da Silva ho lany filoham-pirenenan'ny Brésil fa i Jair Bolsonaro ihany no lany eo ozy izy zareo ary de izay natonga azy hidongo maliny ary ohatrany nahazo tsodrano ankolaka tamin'inga Bolsonaro ireto pomba azy reto natonga azy andeha anravan'ireo toerana lapam-panjakana nakorona telo ireo ary izy tsy tao a Brasilia ihany kay fa nisy koa tao a Sao Paulo fa zany hoe somary maivamaivana n'le fihetsiky nataon'zareo reo zany hoe hita hoe anisan'ny efa nomanina mihitsy ty fihetsiky ty zany fa tsy hoe zavatra niroatra tampoka tsy hoe spontané fa tena nefa nomanina izy io hoe andaotsika hanafika andreo lapam-panjakanareo olombelona fotsiny am'zao zareo fa tsy mitondra miaramila kosa aloha na izany zany azy fa de olona vraky be zareo tonga de nakao am'le lapam-panjakana tao a Brasilia nisy ohatran'izay koa tao Sao Paulo ary nisy koa tao a Rio de Janeiro zany zavatra rehetrarehetra zany de manam-pirofo fa marefo tena marefo ny demokrasia satria anisany manana an'izay hoe tanjaka ara-toekarena zay ary tanjaka ara-demokrasia satria majana ny firenena matanjaka ara-toekarena de matanjaka ara-demokrasia ireo io firenena brésiliana io mova tsy mampatsiahy ny zavatra niseho tamin'ny taona lasa tamin'ny roa taona zany zao nisehon'izay zavatra zay tamin'ny volana janoary ny 2021 iny tamin'ny fahareseninga Donald Trump rehefa nirotsaka ao fidina ka nifaninana tamin'inga Joe Biden tany États-Unis resy Donald Trump fa izy tsy nanaiky ireo mpomba azy tsy nanaiky na de modiny melohany any ambadika aza fa nefa izy amin'io mandrisika ihany ataovy zalahy fa manameloka ambadika izy ary de indro fa nirotra ihany koa tany amin'ny Capitole tany amin'ny lapam-panjakana ny zareo Amerikana ndray koa ireo mpomba an'inga Donald Trump fa de nakataka tanteraka an'io reto pombany Lula reto satria de handrava lapam-panjakana tena atondihany ary indro fa tonga ihany koa i Larissa fa rehefa aveo tsika andrava ny atsetsy mandravaka izy fa zay zavatra zay zany mahatonga hiteny hoe sao de mefa eo ianareo mbola zaza mbola mianatra eo ianareo zay mandalina ny antsoina hoe droit constitutionnel salama tompoko miarahaba-ny Larissa salama tonga soa ianao somary fafana kely le atsemboana fa hita mihitsy hoe miazakazaka ianao tao mitohatra tao nisy manontany hoe zanako ortay zao izy Larissa zanako fotsiny io de tao de zay ampy kony Larissa ka zanako aza miditra lalina de tokony efa mba tonga ny fotoana mba eritreretra zay manam-pahaizana hoe ahoana reny fomba ataondray hitondrana ty tany sy firenena ity satria rehefa hisy fifidianana zao na mialoha ny fifidianana na mandritra ny fifidianana na aoriana ny fifidianana matahotahotra foana zao tontolo zao izy zavatra izy fifidianana io famagaga mihitsy fa magaga naizany izy eto am'izao tontolo zay mihitsy mantsy magaga ary indrindra fa aty Afrika izy io satria tadiditsika tsara mihitsy ny resaka Raila Odinga tao Kenya ataovy hoe andalam-pandrosoana mihitsy satria na any amin'ny Azia ary misy an'izany ohatra hoe any reny Taiwan Taipei tsy haiko reny teniko mitaitain-javatra Thaïlande mampatahotra koa Thaïlande moa zany mpanjaka fa tsy de io tadiditsika ireny zavatra niseho tany Kenya iny satria tena nisy an'le raha tsy diso efatra arivo tany hoany ny olona maty tao arinana fifidianana zay niseho tany Kenya nefa Kenya zany anisany mba matanjaka ihany koa ara-toekarena aty Afrika indrindra fa Afrika mainty moa ny fiantsoana azy ary izany Kenya zany de anisany mba filamatra ihany teo aloha teo amin'ny resaka demokrasia sy ny fifidianana anisany filamatra ihany koa i Côte d'Ivoire satria reny moa zany zanazanaka frantsay ihany reny fa tadiditsika ny rombony seho tao a Côte d'Ivoire tao tamin'ny folofolo taona teo lasa angamba zay teo amin'ny ady ny fanaovany Alassane Ouattara sy izy tamin'ny Alassane Ouattara
ohatrany taditena gokony oeday foana Laurent Gbagbo niady tamin'ny Alassane Ouattara fatan'olona marobe koa tao aoriana fifidianana iny zavatra iny dia tadidio fa rehefa aravony zany rehetrarehetra zany dia maka lesontsika ho antsika eto Madagasikara eto rehefa isaky misy fifidianana zao mampanahana foana tsy mialoha ihany fa na mandritra indrindra moa fa mandritra tsy maintsy misy mifanasa vangy ary mifanao tena maharary ary mifampiandriandrikendry-toana ary misy olona mifampikasitanana mihitsy aza indrindra koa moa fa rehefa ivalina ny fifidianana tiako resahana io amin'ny ankapobeny aloha dia fifidianana izay ho filoham-pirenena fa raha mbola fifidianana hoe maire na député mbola maivamaivana ihany na dia misy ihany aza mifampikasitanana misy ady alika koa fa ino mantsy mbola kely izy fa ity fifidianana filoham-pirenena ty ho an'ny firenena ray manontolo mihitsy fa le ny any zavatra tsy azoko fotsiny nahoana ry itsika ny olombelona ny tonga any amin'ny fanaratsiana farak'izay zokiny tena fanaratsiana tena hatrany amin'ny fiainana tokantrano fiainana manokan'le olona atsikafina daholo nitareha amam-bika nitareha amam-bika ny kilema za tsy hirotsaka mihitsy fa tonga dia noity kapila hoy zalara zany mirotsaka laloko tsy miditra mihitsy satria misy olona manana eritreritra mantsy satria misy olona manana eritreritra mantsy fa ny fanaratsiana ny hafa dia fanatsarana ny tena kanefa dia tokony ho ao an-tsainy fa arakaraka ny anaratsianao olona no ahitan'olona lesoka aminao sady le izy tsy vita an'izay fotsiny Francis zareo fa etany koa ny olona manodidina anazy ankahalany ny olona anankiray dia amin'ny ankapobeny misy olona ny ao an-tokantranony aloha efa voasitony anaraka azy manodidididina azy eo avy eo amin'izay ny olona tena ny marivorivo salosana voasitony daholo reny le olona reo koa nefa miteny eka hitako tokoa iny no mananina koa ary ny tena loza ny zavatra misy dia lasa mizara roa ny akabeazan'ny olona eo amin'ny fifidianana indrindra moa fa raha amin'ny deuxième tour satria amin'ny premier tour mazana aloha dia mbola maromaro ireo mpirotsaka ho fidiana ary ny tena zava-doza mitandratrany an-tokantrano tsy fitovika-hevitra ara-politika io ary izy efa manomboka izao efa manomboka izy izao fa tsy hoe kory hoe atsoatsy voanomboka io fa izao izy dia efa manomboka efa le namako be mahafinaritra izay lasaka ho député izy eo amin'ny faritra ray dia le faritra misy anazy leo amin'le faritra misy anazy mihitsy zany hoe fa tokantrano vitsivitsy ray ny vato azony tsy le fokotany ray manontolo leo amin'le faritra bureau de vote ray ny vato azony iza zany le fidy fa na dia fianakaviana ary zany tsy mifidy azy izy zany mifidy tena atao le fidio ray zarery mifidy an'le olona teo fa le reraka rehefa nanontaniana izy tsy izy no mifidy azy tsy zany tsy mifidy anao fidiko lafa mifidiko Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Wow! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely ranjo. Vokatra natao antsika malagasy rehetra. Vita malagasy zato isan-jato. Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary dia mirary. Vidiny 4,000 ariary fotsiny jifaina ny magasin Aigle d'or rehetra re. Ilay ihany sika miaraka amin'ny modely ranjo. Ary ao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar mba hafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'or manandratra avo ny antsika. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Eona zany mifandehan-toa zao. Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softdo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Sawa ty andeha vacances anty farantanty miaraka amin'ny Orange Money Canal Plus mahazo weekend miavaka ho an'olon-droa makany Sainte Marie. Allo avy amin'ny Orange Money ny abonnement anao Canal Plus.
Ary mandray sanjana amin'ny tombola ny 10 desambra izao hatramin'ny 10 janoary 2024 fisarihana ny 20 janoary 2024 izao Orange Money. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon feno matsiro ny fiainanao. Salon. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Profitez des réductions exceptionnelles sur tous les articles. Offre valable jusqu'au 15 janvier. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arriva miakatra zany ambiance Christmas zany a. Aleo atao mafana kokoa e. Eo ary a. Araroto zao dia zao pack flash orange. Fihenam-bidy miavaka be amin'ireo smartphone Itel. Fihenam-bidy hatramin'ny 20 isanjato. 20 isanjato be zao. Manatona ianarana eny amin'ireo botika sy agence orange akaiky anao mba tsy ho diso anjara amin'ny smartphone Itel ianao mandritry ny pack flash orange. Ndao atao miavaka ny Christmas amin'ity taona ity e. Orange. Waouh! Kapa vaovao be! Aigle d'or! Manolotra anao ny modely rand. Vokatra natao antsika malagasy rehetra. Vita malagasy zato isanjato. Izay ahitana safidy maro amin'ny vidiny mirary dia mirary. Vidiny 4,000 ariary fotsiny a. Jifaina ny magasin Aigle d'or rehetra re. Ilay ihany sika miaraka amin'ny modely rand. Alao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'or Madagascar mba hafantaranao ireo vaovao farany. Aigle d'or manandratra avo ny antsika. Nutri-D découpe à vitamines accord naturel sy ara-pahasalamana avy amin'ny tantsaha malagasy. Tsy mila andrahoina, tsy misy gluten. Nutri-Food, mangez bien, mangez sain. Raha maraina eto Madagasikara, ny fotoanan'ny vaovao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDG amin'ity maraina ny 10 janoary 2020 sy 2020 ity. Tontolo politika no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity no tanterahina teny amin'ny trano fonenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny Faravohitra omaly ny fifampiarabana no ny taona vaovao izay niarahany rotiben'ny mpanohitra na ny RMTM ary koa ho fanomboana ny tao mpiasana ho an'ny taona 2020 sy 2020. Nisongadana nandritra n'ireo lahateny ny fandimbiasana ny antso ny firaisankina ny mpanohitra iaraty anavitra firenena fa ankoatr'izay dia nanambara ny fahavononany amin'ny fiantsena ny fifidianana izy ireo saingy mitaky ny anamboarana ny rafitra mikarakara izany entitra ny mpanohitra ny teny fa vonona izy ireo ny hiatrika fifidianana fa ataovy madio ny lalao. Tsy manaiky ny anemorana ny fifidianana izay ary tsy manaiky ihany koa ny hitaran'izany fitondran'izany ho any amin'ny tetezamita raha sanatrika misy zany fanemorana ny fifidianana izany. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena namita ny adidiny tamin'ny filohampirenena mivady omaly ireo androm-panjakana isan-tsokajiny misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Saika tonga ny tandrosotrana keny amin'ny lapa-panjakana teny Avoaloha omaly ny filohan'ny antenimera-pirenena no tarihany araka tamin'ireo solombavambahoaka sy ny avao amin'ny antenimeran-doolona fa ankoatr'izay dia tonga teny ihany koa namita ny adidiny sy ny arahaba ny ray aman-dreniny firenena ireo antoko politika mpiaradia amin'ny fitondrana ny rarisoa sy fahasalamana ho an'ny filoha mivady sy ny fianakaviana.
Tontolon'ny sosialim-bahoaka no anoizatsika ny fampahalalam-baovao manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny vary amin'izao fotoana izao dia nitondra fanazavana ny talen'ny varotra anatiny tamin'izany no nanambarany fa efatra alina sy iray hetsy taona ny vary aparitaka manerana ny Madagasikara tsy misy atahorana ny tahiry hiantrehana ny maitso ahitra araka ny fanazavany hatrany. Misy tokoa izy ny fiakaran'ny vidin'ny vary vokatra eto an-toerana noho ny fienan'ny tahiry satria anatin'ny fotoana fikarakarana tanimbary ireo tratsapam-boly vary. Manampy izany koa ny fahasarotan'ny lalana noho ny rotsakorana efa manana paikady hitsinjovana ny mponina nefa ny eo anivo ny ministera ny indostria sy ny varotra hoy hatrany ity tale anatin'ny ministera ity. Eo amin'ny tontolo ny fitaterana efa nivany olana amin'ny fitaterana an-dalamby any amin'ny faritry Fianarantsoa sy Côte Est iny efa tonga any an-toerana tamin'ny faran'ny herinandro teo ilay loha masinina be BB 0229 avy amin'ny Madarella amonjena sy anapina ny fitaterana any an-toerana izay efa nikatso nandritra ny fotoana lavalava vokatry ny fahasimban'ny loha masinina. Ankoatr'izay dia notapahan'ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny alarobia teo fa ny komity fanarenana amolavola ny paikady miaraka amin'ny komity mpiara-mitantana anatanteraka ny asa fanarenana ity fitaterana an-dalamby any amin'ny faritra atsinanan'ny atsimo atsinanan'ny Madagasikara ity. Tontolon'ny fanatanjahantena CHAN 2024 atao an'i Algérie nisaraka adsala aotra sy aotra omaly ny Niger sy ny Bahreïn ny Madagasikara nandritra ny lalao ara-piralaina fitsapana izay notanterahana tany Tunisy tany. Afaka nanitsy tanteraka izay tsy nety izahay hoy ny mpanazatra taorian'ny valandresaka fohy nataony tamin'ny solotenan'ny mpanao gazety izay any an-toerana any nandritra n'iny lalao omaly iny. Hita ny lesoka ozy ary nafinaritra fa voahitsiny ny mpilalao ny zavatra nampianarina taminy tsy natafiditra baolina izay fa afaka kosa nitady fomba amin'ny baolina ezaka izahay ozy anatsara izany rehetra izany amin'ny mialoha indrindra ny atrehana ny kanina araka ny nambara ny mpanazatra trano moa dia mbola anana lalao anankiray izy ireo amin'ny faharoambin'ny folo ny volana janoary izao mialoha ny tena idirany an-tsehatra amin'ny CHAN izay ho tanterahana ny 15 ny volana janoary ity ka eo antsika amin'ny Black Star ny Ghana. Ateo indray ny fotoana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity maraina ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manasantsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny faonarana rivotra mpanjaka marandrianampy no niaraka taminareo ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoanantsika indray amin'ny folora samy hotain'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy. Sodrivotra voka ianao indray midina ty fa zahay laza tsy namody antso miaraba zokinay ray aman-dreny ray mibozy vaovao anisany mampalahelo ihany io maraina io satria dia tantely mambahona trano moa ny fiainana dia elana tsiny fa tsy voalaza trano amin'ny voalohany mihitsy fa nandao antsika ihany koa rehefa voamarina izany fa nandao antsika ihany koa ny mpanakanto antsoina hoe Nary Arthur Nary Guy na antsoina hoe Guy moa ho an'le namany akaiky azy le irany moa le irairaintsika io avadiky mipity voany lemako izy iny avadiky mipita lony lelako lelako izy azafady fa veroka hoe voany lemako tena maro be ny irany Nary Arthur nitomany ao nitomany ao voky tsara maso voton-dranomaso zay rehefa elamanao an'le reny ahafantarana Nary Arthur daholo dia mitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ny fianakaviany akaiky sy indrindraindrindra ihany koa ho an'ny mpankafy an'izany Nary Arthur zany génération anay kokoa zany nakafy an'le izy fa taty afara be dia be ny tanora mahafantatra ny Nary Arthur be dia be kely lasa mitodika kely any amin'ny tompoko lahy any amin'ny zavita ny saiko satria rehefa teneniko izy tamin'izany fotoana izao dia zao le Sadia ny lalana nandratra tsy hiverenako zay fo tenako moa le milety teny ambony lakasibeany momanary iny atsirevako ny Nary Arthur mihitsy isaky ny teneny lahy amin'ny zavatra ray dia ny lalana nandratra
tsy verenako ezaka ihany moa itsika aloha zany anome vaovao ho an'ny fivoaran'izay fananana farany any raha tompoko laza zay satria vao io maraina io no milatsaka le vaovao atao anatin'ny social tambajotra aloha mbola tsy nahita fa raha ny anatin'le fampitambavaony ihany aloha mbola tsy nahita de ampitaina ihany arak'izay azomena zany tsy mitovy raha anatin'ny tambajotra aloha de mbola tsy nahita ary fampitambavao de mbola tsy nahita misy voatoatra farany misy fampitambavao ho an'ny mpanao gazety misy vondrona fampitambavao ho an'ireny vaovao mafana reny mbola tsy milatsaka l izy aty amina fa raha ho any anaty tambajotra l izy zany mety efa mbola tsy nahita la de mbola tsy nahita fa io koa matry alohan'ny andatsahana azy ao anatin'ny vondrona io dia mbola mila koa ny fanadiadiana lalina hoe marina ve zao fa tsy hanao ohatran'ilay mpanakanto malaza fa eny tsy maninona moa zany resahantsika fa satria efa lasa izy andram-piadanana ifa fa latsaka le vaovao amin'ny telo amin'ny telo sy folo maty fafa rehefa aveo amin'izay afaka fefakadiny nisy namafy tsy maty lay be de be fatratraohatran'izay le olona eto akaikinareo tsy natezitra n'le namako Francis mihitsy efa impiriny disy ny teny hoe maty moa fa tezitra foana reto namako reto le eto akaikinareo fa izany zavatra rehetrarehetra zany moa anisan'ny mahatonga antsika olombelona itaitaina mandrakariva hoe rovina indray no vapaty ny tena satria tsy maintsy izay no andrasany eto ambony ty tany ty fa de izay no tsy hanaovany ratsy izay no ampieritrretana hoe inona re mba hatsiarovan'olona amin'ny tsara rehefa tsy hoeto ambony ty tany ty tsony hoe rovina no lasa ka hanaovako tsara am'izay mba ho tadidin'olona amin'ny tsara ny tena ary io no antsoin'ny kristianina angamba ny fieritreretako azy io no antsoin'ny kristianina hoe fiainana mandrakizay ny olona tsy ho faty mandrakizay de ny olona ho tadidy ao anatin'ny tsara foana anisan'ny olombelona lasa andriamanitra zany satria efa mandrakizay izy am'fotoan'izao Jesosy zany zao de fa tena ve hoe efa izy mihitsy satria na mbola ho afaka rivo-taona raha mbola iresaka Jesosy foana ny olona resaka amin'ny tsara raha mijery an'le dessin animé hoe Coco iny de zay zavatra tenen'ny Francis rehefa tsy tadidinao ka rehefa tsy tadidinao ka tsy teneninao ny olona zany ka tsy tsarovanao de maty tena maty am'izay izy maro ny olona maty tsy fantatra ary zay no anisany anomezam-boninahitra le hoe mpitolona tsy fantatra anarana le maty tamin'ny taona 27 amby izy nitolona ho an'ny fahafahany Madagasikara ny vonon'ireo frantsay de tsy fantatra le izy hoe iza satria moa izy koa fakatahaka eran'izao tontolo zao satria rehefa misy an'ireny miaramila maty ho an'ny fireneny reny de apetrapetraka eny anany eny tsy fantatra le olona hoe iza na iza misy olona tena nanao zavatra ngeza be tamin'ny firenena tao amin'ny tontolo manodidina azy tao anatin'ny fiarahamonina maty le olona tsy fantatry ny tsy ao anaty repertoiran'ny fiarahamonina mihitsy hoe ianina nge ka anisana namboatra ny tozao sy tozao teto e anisana nanao zavatra tsara fa zay fa le zavatra hafa ndray ty momban'le baolina tany fanazaran-tenany Barea 0-0 niona tamin'ny Niger niona tamin'ny Niger tsika mena ny Niger 0-0 tsy natafiditra baolina ihany tsika io zany io moa nazava ny teny mpanazatra nanambara ny mpanazatra nasional fa akoatran'le fanitsinan'le fatsineta rehetra zany zay nafinaritra ozy fa efa niraisin'ny mpilalao ny lesona de isan'ny zavatra tsikaritra nisan'ny fanamarinana mbola napetraky ny mpanazatra de hoe ny fanamarihana ny fikoropahana sy ny tsy fisian'ny fitoniana rehefa manoloana ny tsatoby no tena olona ny lohalarana malagasy hoy ny mpanazatra maro nefa ny baolina tokony tafiditra ny malagasy tamin'iny lalao omaly iny zany zay rehefa tojo eo anoloan'izay tsatoby zay de mikoropaka lasa diso mieritreritra zavatra be lohalarana no miteny an'izay fa tena mariny zany rehefa tonga eo anoloana ny tsatoby ianao de matetika tsy le ao an-tsainao ntsony hoe dahoana fa lasa mitsato-bilina ahoana ary mbola mitahako amin'ny Francis lasa mitady zavatra samin'izy moa Casemiro zao mianatary amin'ny Madrid izy de any Angleterre any izy any Manchester United izy any Manchester United Casemiro no milalao fa nisy baolina maty le ry tamin'ny afakomaly fa zany baolina zany raha tena hita hoe olona mpamony baolina mahay an'izany tena manidina avy any baolina io fa tsy mieritreritra enao tena raha ohatra ka olona tsy zatra baolina mahazo an'io tsy maty io baolina io fa zany tena mahay le bandika tena mahay le rony manidina avy any baolina tonga de tsy anay tonga de ao tsy hitan'izay golina zay tao zay koa netreretiko mantsy hoe ohatrany raha za zao manao an'io ataotako fatany any zay lalany any fahitako ny fahaizany Casemiro tena kendreny mihitsy le izy ka tena kendreny zany misy angeny ny atao lohalarany le atao hoe manana an'le atao hoe sensana but
zay ny lohalaharana ary ny tena lohalaharana tsy mandinika zay labe zany fa vao mahita fotsiny izy dia mandakaitsika mieritreritra zay tsy mandinika elabe zay fa mandinika izy fa fraction de seconde mifandiniana zany ampanika tena zay no ilaina natao hoe fanazara-tena iny zavatra iny atao foana renake mavita 10 000 tir ao anaohatra mieritreritra le hoe sao dia mafanazara-tsaina kokoa le izy satria mila fatonina sy tena hoe fahazoana famolahantena efa imbetsaka tena izy tafiditra ao anatin'iny ny vatana ny saina ny fanahyatao no miteny hoe tena fanazara-tena zany le izy tena iny tena zany foana anao very tena fa ny anisan'ny ny tanany saiko ihany keo ny fandresen'ny Djokovic tamin'ny tournoiny Adelaide tany a Australia ary nandresy izy tamin'ny finale teo fa saingy tamin'ny demi-finale izy niona tamin'ny Medvedev efa nisy faharatrana tao amin'ny feny akavy ary nasiana bandy kanefa avy eo izy nandresy any fa efa saika resy mihitsiny izy hoe narany izy hoe narany niona taminy bandy américaine Sébastien Kodak ohatrotra zay niona taminy fa efa miresaka sport any Francis somary nisy fanamarinana be atraso aloha tiako tenena aloha momba an'le tournoi d'Adelaide le finale aloha resy iny Djokovic tamin'ny voalohany resy lasan'le adversaire ny seta voalohany fa ny seta fahatelo lasan'le ry zany hoe rehefa tournoi tsy grand chelem dia 2-7 ny mandresy Djokovic ake kambana misy eny malavolo leny kambana aminy Djokonsonga amizany iko zany fa Djokovic dia misy Djoko maro Djokovic dia Djoko mpanao gazeta namany Djokonso iny rehefa tsy nomanina zany ny sainy sy mifanany ary tsy tena aloha izy tena tia zany avant-centre sy tokony mamony baolina zany fa tokony satria fa izay mihitsy izy ary tsy mila mandinika ela be zany tsy mbola mieritreritra zany dia amita aketo ny olona eo amin'ny milieu na ny hirakiraka no matetika mbola manana an'izany eritreritra izany satria izy mitady an'ilay couloir izay anomezany an'ilay avant-centre na le olona tokony tsara position amono an'le baolina ny mpanirakiraka tena manao zany fa ny mpamony baolina tsy manontany betsaka zany misy anankiroa zay nazontsika raisina ohatra i Paolo Rossi sy Jean-Pierre Papin reny olona anankiroa reny ninninna position ninninna dia mamony baolina zay ny ao an-tsainy mangala olona kehitriny Ronaldo CR7 fa Ronaldo any mbola mamitaka Ronaldo CR7 fa ianna Benzema tena hoe tena Benzema reny zavatra tonga dia do fotsiny zao fa ny Mbappé farany teo koa aloha tonga dia lavoly tsisy fandiniana tonga dia darony fanteraka resabe ihany ty vava nataon'ny Noël Le Graët izay filohan'ny fédération frantsay ny baolina kitra tamin'ny Zidane izay rehefa tena enoko le zavatra tenen'le olona jereko le izy vakiko le zavatra teneniny dia tena masarotiny be ohatra zany ve ty zavatra ny tenen'ny ty rangaty le izy tsy de hoe tsary fa ohatra somary manabantibanty an'ny Zidane zay le izy hatezerana ny zao manabantibanty hatezerana ny olon-drehetra re dia misy mitaky hatramin'ny fanasorana anga Noël Le Graët daholo hoe mialava tsy mahavita siny ianao hatramin'ny ministre dia nanao valan-dresaka ho an'mpanao gazety mihitsy le ministre vehivavy dirany am'zany zany nenona izy ministre fanatanjahantenako ka inona ny dirany am'zany miditra am'izany izy tsy azo rebosy kosa le izy azavanareo le izy zany ny fandraisan'le olona n'le izy ny fandraisany dia tafiditra ao anatin'izany ny fanavakavahana zany tafiditra ao anatin'le izy azonareo le izy fanavakavahana sy fanilakilana satria raha ny tokony ho izy zany raha hoe zay zany ho ny lalànany dia tokony miala na mametra-pialana i Deschamps dia ny tena tsara indrindra ny toerany isolo an'i Deschamps dia Zidane dia nefany le rina anontanian'ny mpanao gazety hoe ahoana raha miala amin'izay dia Zidane no misolo azy dia zay le vava nataony rehefa avy eo hoe tsisy raraiko an'io angefa tsisy club le Noël Le Graët zany tena maro tena tara lavitra be mijereva ianao vavoaranga dia manazava zay rehefa avy eo any tsy reveko mihitsy menany zavatra akoatra ny frantsay ny aloha zany zavatra isan'ny mampi fanamarinana maro apetraka ny olona amin'izao fotoana izao
dia ny tsy fisian'ny serasera mafy be tony etrehan'ny Madagasikara ny kanina ho an'ny ekipa pirenena malagasy miatrika ny sanina maro be no nametraka n'izay fanamarinana izay zara raha misy ny monjapeo ny fahita lavitra moa dia efa voapetraka mihitsy tena ohatra ny vitsy dia vitsy ny miresaka n'ity ekipa pirenena miatrika sanina ity lisy ny tonga hatramin'ny filazanana ny manerana ny Afrika ohatrika malagasy ny afrikanina manana ny communication daholo mihitsy manana ny seraserany amin'ny firesahana izy ny firenena rehetra miatrika an'ity fa ny eto Madagasikara zany dia voamarika fa mandingina ny firesahana izy ity maivana be eny fa tonga hatramin'ny fa satria ve tsy misy fatifatim-bazaha ao anatin'le ekipa miala tsiny fa andraso aloha tsy vitambatary anareo tsy manino feo oentineko ny feo ampakafi fa satria ve misy trangan-javatra zavatra zay le izy andraso aloha milamaneno itsika ho anatin'le izy maivamaivana ny fanaovana ny serasera ho anatin'ilay ekipa pirenena toerana daholo no miatrika an'ilay izy dia tsisy mijery mihitsy dia rehefa avy eo izy vokatra ho azon'ilay ekipa pirenena andraso aloha alefa ny fanazavana dia lasa manjary anao koa mpatanana ny Francis zao le zavatra teneniny bandekama teo marina nge le fa izy moa zany fatim-bazaha anatin'ny ekipa pirenena malagasy efa hoe tsy misy ny zavatra teneniny bandekama teo tsy zavatra teneniny bandekama fa hoy ny olona any ambadika mampanao gazety azy mitondra ny feon'ny avy any ambadika any izy misy miteny zany hono any satria ve tsy misy fatim-bazaha reny ao ny zavatra voamarika kosa aloha ankehitriny tsy de mivoy loatra nyty sanina ity ny hainao manjezy tena marina izy teo satria zao mitovy tsy misy valaka am'izao ny kanina tam'izany raha tadiditsika anao kanina aloha fa rehefa netinety am'izay le vokatra tao tonga de ny kanina daholo tena isan'ny menakafy kanina mahay be ry zareo hoe tsara e ka ny sanina mihitsy zany no mbola tsy de tena fantatry ny petit baolina kitra malagasy raha ny fahazahoko azy satria vao vetivety eny izy io andiany fa fitsiko zao efa fampitro zany ia Amélie Oudéa Castera no anaran-dramatoa iny fa tsy hoe Larissa koa re Amélie Oudéa Castera no anaran-dramatoa iny misy tsy nifanantanjahantena frantsay Lisa de le anarana mihitsy kosa tsy maneno tsara izy le maneno tsara sanina maneno fa le anaran'le joueur tsy maneno tena tsisy hoe Melvin na tsisy ohatrany ka Melvin nge tsy naneno taloha nampanenona azy nampanenona zay vao naneno i Melvin reny fa mba hampaneno kosa Drogba zany no mahita hoe Drogba tokony naveriny zay no reny zavatra eny izy zao eo anisany fananiny le isika le zavatra anytraka zany le hoe di Drogba mo le di Drogba zany mba anisan'ny nahafantaran'ny olona le hoe inona moa zany sanina zany noho ny fisian'le iny fa naninny zany di Drogba zany naninny zany di Drogba zany de hoe tsy nanaja ny lalàna ny fiboana mamerina lizy fa le tsy te amerina zany tsony fa toy izy fa tsy ka ny zava-misy moa zany marina sekena le hoe tsy de malaza loatra ilay sanina noho ny antony apetraka aminareo mpanao gazety le izy tokony mpanao gazety no mivoy mafy an'le izy satria na filoham-pirenena raha mety varimbarina am'le izy hoe tena mialatsiny atreto aloha tsy misy mpanao gazety any
iainga ny andian'ny faharoa amin'ny herinandro tia ny andian'ny faharoa na délégation andeha hiazo any Tchad any Algérie fa raha tseto aloha mifahalalako ohatra mbola tsy misy mpanao gazety mandeha ny fampiresaka tamin'ny filoha hevitry ny fédération na malagasy hoe ahoana moa fandehan'izy tia io zay jeny tsy hitondra an'asa tsy manindana tsetana fa mpanao gazety mpanjakany nandeha tamin'ireny zavatra reny mihitsy club privé no torona zakana fa tsy le club mpanjakana fa le izy ny fahitako azy a le tena tsy ampy mpamono baolina tsika tsy ampy mpamono baolina aninonany zany tsy ampamono baolina itsika fa io le nazavainareo omaly lay tsy famatoratsika efa manoloana ny tsapiby ny mpamono baolina ne erika tsy na erika raha mpamono baolina na iza na ionora mpamono baolina daholo tsika andraso aloha tsy voatery ny attaquant ihany any no atao hoe buteur afaka mamono baolina avokoa ny raika ambe folo eo ambony kianja eny fa naimpiany tsatokazo io aby eny fa naraimbozy azy ianao no aza vao le ratsana dimy fa tsy mariny zany fa misy ny olona tena napetraka hoe ito a no atao hoe avant ito a no mamono tena mpamono fa ny aty arina zany après fa izy reo hoe nahazo sodrano aloha alohany nandeha tsy nahazo sodrano tamin'nyfanamariana kely any zavatra hafa mihitsy ty alohan'ny fankalazana ny fetin'ny Noely a de misy ny hoe avant fa io tsy avant mialoha io fa tena fiomanana dikan'io avant io satria misy manontany ny ankizy hoe rehefa vita moa zany fankalazana ny Noely manina tsisy après tena tsisy ifandraisa mihitsy satria ny avant anankiray a AVENT ny fanoratra azy zany hoe fiomanana ho amin'ny fahatongavan'ny mpamonjy resao am'izay ny resaka fa io raha lavaina Francis de avy amin'ny français hoe avènement de nafoizana fotsiny hoe avènement ny channa dia ny aventure ny channa zany a matotsy nalaza aloha vao tsindry izy tsindriny le hoe andeha tsy andeha channa bavy hoe andeha io zany zao malaza aloha channa bavy channa bi iny zany zao malaza be je comprends ce que vous voulez dire ici dans le studio Chan dès que je suis arrivé à l'aéroport on a entendu studio numéro 2 là numéro 1 4 zay le izy voilà fa lafo le gisa tena aminareo tena maro lafo fa satria za avy eo nahita efa tranona raha Francis de nahita ka le izy eny voatsoloza daholo ny amidiny olona fa ny gisa ny idina any anatin'ny trano eny daholo zay tena gisa fermé efa vonina venareo andra ny caprice vaovao e sady efa mafana ny andro a caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa ananas sy pomme tsy fahodeny zao eny ampivoatra mahazatra anao tibanao softy to azafady merci ay softy to ona zany mifandehanto zao tony tena tsara rehefa mivoaka malevadevaka izy nefa matevana ay marary kibo ianao zany alors angamba indramokely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci ranga sao de mba misy vcs indramokely aloha zafady Nazoendrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softidoo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie
une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Louis Matsir Salon asiomary tsiro ny fiainanao miaraka amin'ireo Louis Matsir Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e milay be foana ny plan amin'ny akamo indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny Louis Matsir Salon feno matsiro ny fiainanao Salon. Depuis 10 ans, Ambatvie œuvre pour le développement de Madagascar. Favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de savoir et de compétences en faveur du développement local et de l'économie malagasy, afin de donner à tous une chance de réussir. Pour les 10 ans d'Ambatvie, ensemble, sourions à l'avenir, sourions à la nouvelle année. Nous vous souhaitons santé, bonheur et réussite. Jacob, mahita amiko ianao raha mitondra ny zazakely io any am-pitsabony eto paharazana ivoaka isa tokotany ianao dia alaiko baraka. Maninona? Anala baraka ao ianao ramatoa. Zazay manana ny maha-zaza eto amin'ny tanàna. Andramo ary ahitantsika azy. Fa iny ty mampifamaly anareo e, maheno anareo ny olona any ivelany. Tena sarim-pisaina mihitsy ianao ry dadarabe. Saika ho any aminao mihitsy aho. Fa misy feo hafahafa rehefa miaina ny zanako vao 3 taona monja. Vadiko nefa tsy manaiky fa hoe ny toba-pahasalamana ihany no tokony aleha. Marina ny eny ny vadinao. Mety fisehon'irety taovam-pisefona zany miraodronao anatin'ny tratran'ny zanako zany. Mety hahafaty azy zany a. Mahafaty? Mahazava ho azy. Any amin'ny toba-pahasalamana izy ny voatsaby tsara. Marina ny ianao ramatoa. Andainy any etsikina ny toba-pahasalamana ty zazy ty. Fa hono a, tena sahanao tokoa nanala baraka. Aiza koa e, vady manana ny maha izy azy eto amin'ny tanàna ane ahy e. Fanahirananao fotsiny iny. Iray aman-dreny mety mamono zaza ny pneumonia. Ento avy hatrany any amin'ny tobi-pahasalamana na ny tobi-aseny zanakao raha mikohaka sy aingana noho ny mahazatra ny fisefony. Ry zareo tianao fety madzika be ve nareo e? Araroto ny tombola Christmas miaraka amin'ny Orange sy Samsung. Ahoana indray zany? Tsotra kely isaky mividy pack Samsung amin'ny tranombarotra Orange ianao dia mandray anjara amin'ny tombola Christmas madzika. Ie, loka électroménager full be izao no zaray. Ho an'ny kilalao tsara vita. Sady mahazo finday Samsung zany mbola mety azo kado kojakoja ho an'ny ao an-trano koa. Zay indrindra manatona raha an'ireo tranombarotra Orange dia araroto haingana ireo pack Samsung. Sariana ny 12 janoary 2024 miaraka amin'ny Orange. Andao ataosika miavaka ny Christmas e. Orange. Pour grandir en toute confiance, le laboratoire Francelet propose une gamme de céréales lactées saines et savoureuses, riches en vitamines et minéraux. Il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir une préparation onctueuse à boire ou à manger à la cuillère. Peu sucrée et facile à digérer. Elles sont un véritable complément d'énergie en cette phase de croissance. Pour accompagner la diversification alimentaire de bébés en douceur, adoptez les céréales Francelet. En toute confiance. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Moa mila manao kasika. Ia. Boby amin'izay. Avaly sasany. Tena rao avaly sasany tena rao. Dia miarahaba ny ireo manana ny vaninandro androano fety mahafinaritra. Avy hatrany dia miditra mpiantso ary a. Mbola tafiditra ao le resaka fifampiarabana tratran'ny taona. Manahoana e? Tsara vao amin'izao. Miarahaba tompoko. Tsara Salamy. Sady miarahaba anareo na tratran'ny taona fa zay indray vao tafiditra fa. Mahafinaritra. Telma foana efa 3 volana zay tsy mety tafiditra amin'ilay telma mihitsy. Kely sisa dia ivery. Nalaplace kely ne pas accessible foana le telma raha tena mety misy olona hafa hiteny an'izay koa namany akoatrina. Ia, misy olana ara-teknika izy io. Ara-pifanarahana moa zany fa tsy dia tena raha fahalalainantsika ihany le ry amin'ny lalam-baovao eo amin'ny lesy
Nity izy le afaka ny mahazo. Le andehoany amin'ny lefoka ho any amin'ny bypass iny. Rokadiny arivo ny anaran'izy iny. CVB io ambony eo le limitina hotera io efa kely sisy de latsaka vao hitako teo izy mbola hitako teo izy omaly. Efa soloany zalatady kely izy fa online le izy atsoaty. Tanao tapany le atrosage de roue. Ono ahoana mety natonga an'izay? Misy tady angalana le izy efa hitanao zany alainy zareo le izy fa anty kelikely de soloany tady kely le tadina famatorana gony reny. De nefa le izy mety hitera-doza fa efa kely sy amin'ny azy de le izy ny eo sasany olona de melomelo le vy menamena be io. Mety ho lasan'ny zalahy io afaka andro vitsivitsy raha fahitako anazy mbola teo izy aloha maly zanandalo teo. Ry fanjakana eo tsikilovy, ry fokotany eo tsikilovy eo vao hita tratranareo mpangalarana eo izy. Dia miantso ny fanjakana amin'izany limite ina moa zany io? Limite d'auteur. Tsika manko sady mame sehatra ho an'ny mpiaino any atao anatin'ny limite na hauteur io fa misy mangalaka iny. Makasika aloha teny vetivety kely badakama be be ato no tena mba sy ho resaka zany ny resaka lalana ato ny lalany mahitsy eo ihany koa ny makany Tamatavy fa tena zay daholo mihitsy ny zavatra tenenin'ny olona. Tsy efa manao veo le efatra amby folo raha hono no anaovana Tamatavy zao no ty namana anankiray ty ato mandefa. Aleo aloha tsy makany. Makasika kely hôtely tsy maintsy makany rehefa tokony hoany. Iverena kely le olona ilay hoe tsy tafiditra le olona miantso amin'ny tambazotra mialatsiny Orange ampanoana fandarana fa resahana ihany le hoe appel 034 crédit no etsona fa tsy manao tolotra tsika ao anatin'le izy. Zay. Allô. De inne. Tsisy ninina ka. Mirabe. Mirabatsika. Tsara. Tsara ka tena malelo nonora mihitsy. Manao la ronora. Allô. Allô. Mare vela ronora. Maleno lecha. Era sa fonela pela vitesse. Maeno dada tua. Dada tua la tamni. Tamni fara Gilles. Le tiola le la prière ronora. Vaon. Isam puta patia puta. Elam tunda moto a Paris. Ele foi isso muito tempo banda aqui. Arrasa sa pança tumne. Kaino menatra ihany kio. Quando sono nina di onorano non so. Ka sao dia donile tsy mahitondra tômôbily io ako. Zany raha tsy misy ohatran'ilay hiatra le niaraka tamiko onorangy ery papalora. Koratsy eo misy fahatsarana araka zany izy matoy izy miteny ratsy be ka tamin'iny aho voan'le le setroky le taxi be teo alohako mainty be. Ino manimban'le teo ambany masoko. Alefaso ara le ire. Inonarimononadiorilaio Muciai na tumbinai na tipanaina. Inona ny dirantsirinaina amin'izany papalora? Ino zany desa? Ifangarako zay mianao zany amin'ny radio. Indrendray any vao maheno. Zay zany mandalany aminah rapitro. Tongavy. Sady mbola tsy nanao fifampiarabana tratry ny taona. Makasitraka papalora. Arahaba ihany koa an'ireo mpiainontsika manerana amin'ny faritany mahafinaritra. Era zao to zao mihitsy. Ny antsika aloha arabaina manokana ny eto an-tanàna satria misy velivila nge maheno antsika. Ary asy Karla nanahoana tsy niantsoantso elaela io. Allô. Ahoany? Miraba tompoko. Aza mihaino radio dia amin'izay anao tsy ela. Miraban'ny Ranaivosan. Miraba Ramsey. Miraban'ny Randremizao. Miraban'ny Ersolo Mahefo. Zay vao hitako ny asika. Zay anao vao nahay. Teo anao tsy nahay tamin'ny herinandro. Miraba namako. Ay Randrety Nabo koa kety. Dia rakoto Armand. Misy resaka lalana teo rangaha. Tsaroako Ersolo Mahefo nisy taona koa nitaraina amin'le lalana Tsirabe. Nanao Tsirabe zay tamin'ny farany herinandro teo vaky indroa. Tena analyse ohatrany hoe tsara fa misy lavaka tapaka. Zany hoe rehefa le mbo mahazo aina kely iny le tômôbila le afaka makamaka alirana 80 ohatra eo sambaina lavaka.
any Karobin io alohan anelanelanelany mandroy sambany tena tapan'izay de sambany zany manao terrasse kely zalahy fa tena mampiteny dratsy amin'ny andro talata aza miteny dratsy aza miteny dratsy fa tena fazifazy sady hoe betsabetsaka miterana amin'ny resaka lalana fa engany le ministre iny dia anao tokoa hoe aserminity olona vita aloha aprisiako izy mba atao fa tena mampijaly le lalana na eto andrenivohitra ary rehefa vo ianao akotrany hoe mandalo analakely na anakely foana ihany no fiara fa dia makahiry atsika tony fiara rehetrarehetra aloha amin'io akoatra fitohanana lavareny andehanana rehetrarehetra raso daholo sady le izy tsisy Raibozy moa manana alika lika le namanay manko atao hoe felemort tsirara be izy dia nampiakariny ambony tokony efatra felemort salamanareo ampazavatra roa fotsiny angamba tiako antanina anareo zay mahay an'ity zavatra ity le fiavahany le démocratie sy le politika satria zavatra roa mba henoko tamin'ny maraina hoe resaka tany izy Iorombe ray dia miresaka tany ampilatiny tany Tuléar le base izy ireo zavatra reo efa ela be ny nandeha fa tsy haiko na le démocratie na le politika ny tsy nampandeha anazy nefa mpampandrosoana le izy amiko zany dia niana be le base ny Tuléar zao vao eo alefa ny président ny fokotany sy ny rehetrarehetra ny depanazy jerevana koa le Iorombe ny gouverneur ny mandefa anazy nahagaga nefa ela be ireo zavatra reo tokony efa nandeha zany raha amin'ny eritreritra aloha ny anahy manokana raha dia tsy manina fa manina le politika avy no manaka anazy sa le démocratie dia rehefa démocratie manko dia atsoina ny olona rehetrarehetra manaka an'le foto-drafitrasa hoe tsy mety io satria atsoina aby zao rehetra olona rehetra any amin'ny fokotany fonina na ny tao na ny tany Orombe dia izay mbaza zareo raha mba misy mba hay azy nareo hoe ahoana le démocratie sy le politika saotra tompoko tokony zavatra roa samy hafa aloha izy satria ny démocratie ngerana dika nalalaka reny dia fahafahana teny malalaka fahazahoana manohy hevitra malalaka ho amin'ny be sy ny maro fa le politika nge politika ny politika politisianina zany ny politika na antoko kokoa ianao zao Allô miarabanareo amin'ny rivotra tompo mpampianatra efa misotro ronono efa ela be no miteny mpianatra efa 10 taona tsy maninona le ronono mihinanao zay inona ny olana dia promotion tamiko angamba natadidy misy la kiss tapas dia prof anglais izy dia nefa izy zany manazava zavatra rehetrarehetra momba circonstance tamin'ny fiainana tamin'izany tamin'ny taona 70 dia nisy phrase zay nisy tenin'izay momba ny démocratie tsy voatery hoe alaina tahaka daholo ty démocratie ty na appliqué ny etseroa fa ozy izy hoe ny démocratie raha mbola tanina firenena mbola avy dia avy ny taux d'analphabétisation any mbola betsaka ny olona tsy rehitra fianarana mety mahay manoratra sy mahay mamaky teny fa tsy ampy fianarana tsy ampy vaky teny tsy ampy fiainana tsy ampy fisaina zany dia tsy mety loatra ny démocratie fa tonga amin'ny fitenenana hoe teny français ny lazako azy 11 imbécile mahasy ny 10 philosophe avereny kely ny philosophe atao dia olona nahita fianarana misaina les imbéciles avereny aloha les imbéciles misaina tambany voko mety philosophe amin'ny fisainy madama imbécile dia tsy le imbécile sainitsika zany fa le tsy misaina loatra tambatambazana an'izy dia reny zao nato amintsika ny imbécile no betsaka no madama avereny le fehezanteny amin'ny teny frantsay misy imbécile philosophie le imbécile tena madama maka izy teo lasa ka teneny le izy nefa tsy feno tsara le teny aingana ihany zatra mampianatra vado miverina kely fa tapaka teo zay ihany le resaka le eto amin'ny rocade momba izy teo aleo mety le lasa mipangalotra teo le zay hitoko amina fiara mandalo efa teny efa kely ny fiamazana azy eo efa le tady kely reny ka ahoana reo zany izy ny tompona andraikitra reny ery bandekama
tena sady le izy vingeza be menamena be io fa tsy efa isany amin'ny kilo any raha mety hita. Mety iny taonina ny vesatry ny io resaka anankiray koa fangaho le mpanjony eo amin'ny maso ireo tsy mbola natao manara-dalàna ihany fa amin'izao fa ohatra efa maromaro ihany zala fangaho mbola misy tsy tika tonana misy ny jony eo na ny araha teo tena milekelikely zao tena araky-manahapenitra tokony mba jeriny fanjakana ihany reo mba hampanarahana lalàna fa fa ny tenanay fady foa le fahitana ny zava eo matetika misotranao misy manontany ny Raimbozy ato hoe ny système amin'ny teny gasy ny système teny gasy mazava malaza arabaina daholo tasy ny atalata ry bandekama sy honora Raimbozy tain'Andriamanitra sotra be isaka momba an'le telma ihany le bandekama miresaky bandekama crédit no ampidirina fa satao inona moa offre kanefa zay mampiditra crédit fa ohatrinona ny crédit ampidirina bandekama fa tsy mahazo ihany le telma le telma mihitsy ny amin'izao raha le telma manokana misy olana kely eo amin'ny telma misy ny ato ka ny ato fa orange mametoky eo Marianay fa mandeha ny telma larsa entoko mandeha ny orange pastera namasika ve le ny maty fotsany nagneno andray mandeha hoe maty pastera manao taloha izy iny le pianto tsy le pianto ataoko le pianto tena gaga mampale mamaky ny andro teto matetika koa andefa ny vahiny teto amin'ny Fandaranarivotra le pastera maty le anankiray io pastera lampe fa tsy pastera maty miraha sonona feno azy raha fataony misotra indrindra toko masotoenareo any bikily any randriamana tena mandeha ony efa mandeha ny tambajotra ny telma fa iny le aveliko foana hoe rehefa miantotsika de crédit no ampiasaina mahatonga le olona tsy tafiditra koa ndraindray mifanesika le crédit no ampiasaina fa tsy manao fanesika mifanesika fa mpitangitanginao le izy le hoe système larisa hoe tambadrafitra ny tena mahalaza azy zay ho namana alohany aina no tambadrafitra tambadrafitra sa tambazafitra tambadrafitra fitambarana rafitra fa ry indray fitambajotra fitambarana zotra sahirana vela allo arabe salamamba lakolosy kely maneno nandeha tany amin'ny rensety iny tena maly tena efa tandondondoza le lalana hiditra Ambovary iny tena miotaka be le lalana efa lalana tobile ray zany sisa ny andehanana amin'le antrana io na de mba miantso ny tompony andraikitra ho tapaka mankony io aizaho zany ny kilomètre hitsana Ambovary sampaina iny de efa tobile ray sisa mandeha amin'le lalana ilana iny fa ny ilana efa tsy azo andehanana tsony raha avy aty Antsirabe avy aty Antananarivo na avy any avy aty Antananarivo hiakatrana Ambovary de mirary soan'ny bandikeliny saniny zay reveko mihitsy ny anarangaja any ome courage ranga le bandikely any amin'ny sanina fa aloha fanaina fa makatitike fotoana zao manome courage dao mihitsy fa mampatsiatsika rehetra trany ako fa ny antso lefaso mandroso tompoko alo miarabatsika ao amin'ny rivotra salama tompoko mba te laza vaovao ety tosety hatram'izao aloha tsy tapaka ny jiro fa omaly tontolo tompoko de tapaka foana ny jiro ohatran'ireny le jiro krismasy ireny ny ananaty ety tena tsy mety mihitsy ka de miantso any jiro amandro any aoka mba andeha tsara androany aizaho itosy azafady ety Anosimasina ety ary atsimotsimoronay varabotra ohatrany tsy misy an'izay manko ka maly de tena ohatrany jiro krismasy de mba miantso ny tompony andraikitra sotra mankasitraka tompoko le lakolosy kely le ramseto resaka lalana
lakolosy kely anga iny izay nampany perna lakolosy kely ozy izy tena ny olona rehetra efa mitaraina amin'ilay lalany tonga dia ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy n'ilay izy président ino atao misy mpangataka mianaka manao rivotra manao nareo toezako raveo salama tompoko zay anakoa mba tiako tenenina ya avy indray zao ny orana dia za mahita le station de suppression itsaka azo tokana ohatrany dia hoanendohaly tsika dia station de suppression aloha dia misy lehilahy ngomena be io tsy haiko bokain vie tsy haiko mitaty arabe nefa misy vatovato reo za efa tamin'ny heritaona niteny foana dia mbola hiteny foana raha mba mikorotsaka indray mandeha moa zany io dia tsy fantatra tsony zay sendra embouteillage nambany dia eo aiza hoaiza aloha le suppression le ry ambany rond-point ambany dia re hôtel de ambany dia ay le ohatra ny hidina makary am'le rond-point manga andao hiakatra ndao hiakatra ohatra hoe tonga eto ambany dia dia makalaka azo tokana misy station de suppression io dia avy eo misy mpanao kiraro dia misy laingomena midoroboka be amin'ny arabe fa ela be dia nefany vatovato be nao mba atsio dia za dia matahotra tsy mantaly hoe mety ho fatolona mikararana angamba ozy mety hitranga raha ohatra ka tsy mba voajery sady nga koa moa mahazo atao mitaty arabe ohatrandreny ny hazo ohatrany tsy hoe misy mahay lalàna atahotra n'ilay zavatra mikotsarotsaka mba miteny amin'ny tompona andraikitra faharoa ray miboza mba taiza ho any nevinne raha fotsy aloha tsara dia niako tia mbola sisino amaly na maintimainty olona io na menamena io na fotsy so dia raha fotsy amin'ny atsona azy mba mitady valany raha fotsy vady zany fantatra tsony hoe inona taiza ray miboza misotrandrina makeo valiny izy io dia miantoka ny marary rehetrarehetra ao an-trano ao miantoka hainga o fitenin'ny tovolahy tanora kehitriny ary inona mara fotsy azy am'izany tsy mivoaka ao an-trano ao dia naniditra aza me fotsifotsy forolo ray bozy zany na zanaka vavy relay atoera fotsy eno ny vavy dia amin'ny rafi-piaramonina ny raha fotsy aloha zany amin'ny akapobeany afaka miteny ianao ny raha fotsy amin'ny akapobeany raha matoa efa lehibe raha fotsy dia rehefa aveo ilay izy misy le teny teo ny hoe mpanazatra hoe mamony baolina daholo ny olona rehetrarehetra fa misy bandiko olona zay miaraka taminay taloha tenenina le rehetra onja le ty maty le baolina lisa amin'ny folara tonazo azy hoe za rery fe ny azo azy le teny tsy azoko izy teo ka hoe fa nahoana hono maty le baolina le maafaka mamony baolina daholo bandy rehetra dia maty amin'izay raha le baolina maty tao amin'le ry dia izy le re fa nany ty le baolina maty avela maty azy am'zay lisa amin'ny folo lara tsisy nahazo azoko za rery hoe ny azo azy fa hoe afa le teneniko hoe ny golina afaka mamony baolina tsisy tsy natadidiny zany raha koto nandrasana Dominique zany mpianojatokazo ny mpianojatokazony ekipa pirenena malagasy tamin'ny fotoan'androny clubem skotoan'le Madagasikara raha tsy diza tsy ngamba tsy nanao bare atsony izy tena mbola sinakao izy eny tompoko miarabanareo salama tompoko miarabanareo dia tratran'ny taona daholo sikamiyo tain'Andriamanitra taopahasoavana ny taona avao sambany tonga tafiditra zao sotry irome fa ny azy zany mba zavatra kely sitina lakolosy ihany koa ty amin'ny momba ny asanareo na mba fananao an'izy amin'ny fanaovana médical ao amin'ny BMH isotry ny any BMH moa tsy hoe resaka fahafatesana betsaka ny sapany ao koa fanaovana permis raha fanaovana médical raha rahanao permis médical dia ao zany ny mahagaga ana rehefa avy manao médical ianao dia misoratra eo amin'ny quittance 9,000 ariary otrina 9,000 ariary fa raha ohatra ianao ka angalandreo ny vola tinonony amin'ny vava nefa 10,000 ariary le ty mihoatra be nge zany dia petahany ve zany hoy ianao le elanelany
mety 5 be zao ka io zany fahitako no ifanjarany zareo ao io zavatra io ngamba aza manao an'izany re nareo re olona tena marina mihitsy n'le izy be dia be aloha zay no fa mitaraina fa ny antso efa ela be fa tafiditra foana amin'ity zavatra ty ary raha ohatra ka mamaly le olo hoe 10,000 ariary ty soratra ty fa aiza le fameriny dia tsy haindreo aloha mbola tsy haiko fa nay moa dia tsy miteny fa dia hoe te avita an'le izy ka zany zavatra zany no adiditsika ko nandriamatoa ministry ny Ah. fahasalamam-bahoaka tsy ministre zany rehetra misy ndraiky tao amin'ny hôpitaly ay hôpitaly ndray le teo hoe be masinge ka tsy hôpitaly ohatra miteny hôpitaly izy le farany teo. sapandrara maromaro loatra sy momba ny fahasalamana sy maty loatra allo Manahoana? Miarahaba tsika rery. Miarahaba tompoko. Tapitra ihany minitra. Kely aranga. Misy nisy fotoana zany tamin'ny zay anao le kely volo ty. WhatsApp zany. Resaka rehefa amin'izay lasa misy ratsy be connexion anao. Ratsy dia ratsy ny fifandraisana. Ao ve? Alefatsy foana. Ao ve? Tenena foana, tenena foana. Dia rehefa raikitra ny ady samy niady teo fa samy nifanao totondo teo samy efa mamo. Lasa misy zavatra possible ve lasa misy maka certificat médical le ao anatin'le ady. Ka tsy mitovy tamintsika taloha zany e. Efa zay foana. Ary amin'io inona ny atomboan'le ady? Resaka retomboan'le ady, resaka olona nandeha tômôbila nakana voadona zazakely. Le olona mijoro eo amin'ny sisina arabe zany mivarotra sady niandry moa farany taona dia nanala azy teo le olona. Polisy mandalo tsy miteny hoe mipetraka tsara fotsiny milamina tsara. Tonga vany le olona hiditra ao amin'ny toerana misy anazy nanangana ady amin'le olona eo rehefa raikitra ny ady izy indray no mitory. Le olona io itsofoka ao amin'ny garageny. Itsofoka ao aminazy izy. Any ao an-tranony. Ao tokotaniny. Ao an-tranony. Na ao any an-kabonehany tsy maninona. Dia iny zany ny ady rehefa tena mampine ady zay naka certificat médical izy mainty zoro nomely le dokotera nefa passement kely ao amin'ny tarehany sy maso mangana kely. Mba dokotera dokotera avoaka faiza koa zany. Dokotera-panjakana ve? Tsy maintsy dokotera-panjakana. Dokotera-panjakana no matetika rehefa ny olona mahazo an'le hoe CPV ICT. Mety hoe mety un jour dia niditra hôpitaly. Eno ia? Zay le CPV fa le hoe incapacité de travail. Milazanareo an'izany. Dia raha mame an'izany izy dia niditra hôpitaly. Salama ianao e. Allo? Doza tsisy. Miarahaba miteneny e? Mba nofitarainana kely fotsiny amin'le lalana eto Mbomiandra. Mbohimiandra. Aiza ho aiza eo Mbomiandra? Akaiky ny fiangonana miaka tamin'le fiakarana. Raha ohatra avy any Manchester ianao zany dia miaka tamin'le fiakarana. Fa tena misy lavaka be tsy hitanao ohatra an'ireny lalana Batondrazaka taloha reny angamba ny ao. Nefa tena danger be io raha tsy amboarina aingana. Misy fotoana nefany misy an'ilay camion semi reny miakatra eo. Zany e? Dia le amin'ny alina moa zany dia ianao manaraka anazy avao aoriana dia matahotra ianao. Zavatra olana be moa naterak'ilay izy zany dia mba akatahana kely izy mba tokony nandaikitra amin'izany. Commune Antananarivo renivohitra io. Zay ny tompony andraikitra amin'io. Isan'ny zavatra anankiray sy tomako lakolosy ngeza be fa mbola tsy vitako ny fanadihadiana. Ohatra ianao ny ampian'izany lakolosy? Ngezangeza ohatray dia ny fiatsokan'ny commune Antananarivo renivohitra anokatra n'ireny zaridaina fipetrapetrahana ireny. Fa tapitra tsy misy fipetrahana zany eto Antananarivo raha mba te akahaka anaovana zareo mametraka olona piasan'ny commune miandry an'ireny toerana ireny tsy manara-maso. Tapitra maninona mikatona avokoa akaton'ny commune avokoa ireny toerana fipetrapetrahana ireny. Satria manao efa mahay mandatsika jira fotsiny ane
ny arean'ny bus nasiana fipetrapetrahana fatorizan'ny 4 million arivo le teny hoe mila mandray fepetra hentsikitsika Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. SBBAR, section de basket Antananarivo renivohitra sy live prod mada manolotra antsika fety be ny basket n'Antananarivo ny sabotsy 14 janoary ho avy zao ao amin'ny gymnase couvert Mamasina finale pré-saison 2023 sy spectacle Missy Saïd amin'ny valora maraina finale U13 garçons finale U17 filles finale vétéran dames amin'ny 2 ora sasantolakandro défilé des 48 équipes amin'ny 2 ora sasantolakandro discours remise des trophées amin'ny 3 ora spectacle Missy Saïd amin'ny 4 ora match d'ouverture championnat 2023 AMBB ifanandrona amin'ny DTSC vidim-pidirana 2 arivo ariary partenaire média RDJ boisson officielle Yuzu organisation live prod mada kibanao softy toa azafady merci ay softy to ona zany ny fandehan'ny toso tony tena tsara rehefa mivoaka malefadefaka izy nefa matevana ay marary kibanao zany alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy to anao zany merci ranga so de mba misy vese azodramo kely aloha zafady Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softy Do. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Louis Matsiro Salon asio matsiro ny fiainanao. Miaraka amin'ireo Louis Matsiro Salon matsiro ery ny fiarahana amin'ny fianakaviana. Tena miavaka ilay paozy kely any am-piasana e. Milay be foana ny plan amin'ny akamo. Indrindra ilay fotoana matsiro mampiala voly kely iny. Louis Matsiro Salon feno matsiro ny fiainanao. Salon. SBBAR, section de basket Antananarivo renivohitra sy live prod mada manolotra antsika fety be ny basket n'Antananarivo ny sabotsy 14 janoary ho avy zao ao amin'ny gymnase couvert Mamasina finale pré-saison 2023 sy spectacle Missy Saïd amin'ny valora maraina finale U13 garçons finale U17 filles finale vétéran dames amin'ny 2 ora sasantolakandro défilé des 48 équipes amin'ny 2 ora sasantolakandro discours remise des trophées amin'ny 3 ora spectacle Missy Saïd amin'ny 4 ora match d'ouverture championnat 2023 AMBB ifanandrona amin'ny DTSC vidim-pidirana 2 arivo ariary partenaire média RDJ boisson officielle Yuzu organisation live prod mada RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Ia, ny vendy eto amin'ny fandarana rivotra soamantsaratsika matotra be amin'ity maraina ity tapany farany fahatelo sady farany resaka aloha le zatra le tohizako kely le izy teo le resaka misy vahiny eto Analamanga hoe sokafy ny zavatra ipetrapetrahana tsotra zany le izy hoany asina ino moa zany fepetra ohatrany hoe zao hoe inona zany ny azonareo azony ministera amponina azony CUA atao mikasika an'ireny 400 sy reny olona mandenderaky ny tanàny reny inona ny azony atao reny io manimba zavatra io e zay indrindra de inona ny azony atao tena ifonako tena ialako tsiny moa zany raha miteny an'ity hoe raha tena nafehan'ity Antananarivo ity de toko lagio ilira zanamasy
dia Patrik Ramiaramanana miala tsiny aloha mitena le anarana reo olona reo no tena nafe itya Antananarivo renivohitra ity. Dia za zany mangataka hoe raha ohatra ka tsy asiana ambo loatra ny resaka politika dia mahafa azonareo atsoina ohatra le olona ireo sy izay olona fantatrareo fa napety sy nahay ny fe ny teto Antananarivo. Ahoana raha misy mbola atsoina ny Garazana Masy? Raha miaramanana mbola eo ny mpiara-miasa taminy anie mbola teo be lereo fa hoe na iteny fotsiny hevitra hoe zao atao dia mba raiso Antanandroa re. Ny faharoa ohatra ny hoe manentana zao ohatra ny teria Mandrosera teria nafinaritra ny olona rehetra nahita ny fihetsiky ny polisy nasional. Tsy inona koa ro zavatra natao zareo fa indray alina izy ny rotsaka tena izy nanamboatra le lalana faran'izay gidraka niditra teto ambony tany teto vita an'zareo le lalana. Fa raha misy olona mandahatena ve fanontaniany ty ry Bandakama sy Larisa sy Antsa, raha misy olona mandahatena ve vondron'olona na orinasa ka hoe ho raisinay an-tanany ty famboarinay manaiky ve misy eo sa mbola manana ambo indray manao hoe nay io ka tsisy hidiranareo amin'izany. Zay le hoe firenena raha manana tanàna raha manana tonga miaraka ny fanombohana dia miasa miaraka ny fahombiazana mialatsiny fa fitenina toko politika iray zay fa zavatra azo ampiasaina nefa hoe miasa miaraka ny fahombiazana andao miara-miasa anatsara ny tanàna iraisany izay no mahafinaritra fa anamafisiko an'izay rehetrarehetra dia miantso ny commune urbaine Antananarivo tsy maninona afaka tonga eto nareo azavao ny antony fa sokafy ireny toeram-pipetrahana ireny apetrao ny polisy municipal iaro an'ireny toerana ireny apetrao ny lamina andaminana ny fanokafana ny fipetrahana ireny satria efa zay ihany le teo dia lasa le ratsy dia misy polisy municipal maro misy mpiasan'ny fivondronana maro mba hanitsiana an'le olona aloha izy koa le izy tokony zavatra mandeha roa itsika zany ve tsy voatra mihitsy raha vao tsisy polisy manara-maso na maramila na sandarina ohatr'izany sanatriny zany irika aty zay mihitsy ny victime ty zavatra ty vao tamin'ny asa botsy teo saika mbola mba avitany avy tato ampiasana dia nisy ny asa vitsivitsy kely ny atrehany dia ny fanao fampitony zay mivady dia aiza le toerany fampiandrasana tsy voatery karaha ianao raha tsy manambola nisotroana ranom-boankazo eny anaty hotely voatery mijorojoroery ambany alkadery satria tsy misy an'ilay toerany hipetrahany fampiandrasana izay indrindra le ratsy be mijorojoro eo eritrerety ilarisa hijory andro olona eo amin'ny arkady sady miaraban'isatelo alefa kerana tianyity dia aveo mandray vahintsika misy ny fety be an'ny baskety amin'ny asabotsy zao eo amin'ny gymnase gouvernement Mahamasina fety be izy io satria dia nisy ny tournoi teo tournoi de Noël izy io hors saison filazazy zay natao dia atao amin'io asabotsy io ny famaranana moa eo koa no anokafan'ny section Antananarivo ny tampilalaovana amin'ity teram-roapolo sy roa arivo ity eo amin'ny taranja baskety dia toy izao ny fandaharam-potoanan'izany ao amin'ny gymnase gouvernement Mahamasina io fa tsy ao amin'ny palais des sports amin'ny valora misy ny finale eo amin'ny U13 garçon izay ionan'ny AS Saint-Michel sy ny JSBA amin'ny sivora kosa dia ny U17 fille no anao finale dia ny MBTOL iona amin'ny Lucadro amin'ny 12 sasany kosa ny finale U19 lehilahy dia iona ny fandrefiala sy ny AKBB miady tsy aby areo daholo leto baolina leto marina mafy amin'ny rora sasany kosa dia misy ny fanolorana ny loka maro samihafa dia amin'ny efatra kosa ny ouverture ny championnat 13 sy 20 izay ionan'ny AMBB sy ny DTSC zay zany ny fandarana amin'ny asabotsy izy io fa eo amin'ny telo eo kosa dia misy dia fampisehoana lehibe iarahana amin'ny monsieur Saïda dia arahana carnaval mamaraka amin'ireo ekipa vala be efapolo eto Antananarivo zao dia andray vahiny i Larisa alohany andraisako vahiny dia ty vaovao amintsika rehetrarehetra faletanana antsika rehetrarehetra tolotry ny Alache Pro amourir andiany faroa Saint-Valentin ny alahady fa sy telombroapolo sy roa arivo amin'ny CCSK Antanimena andray manomboka amin'ny roa sasantolakandro miaraka amin'ny foye sy etsetra ny vididirana dia 4 alina ariary réservation 3 alina ariary ary ny billet simple kosa 2 alina ariary vididirana ohatrina
4,000 VIP. Déjà 30 000 ariary ny simple 20 000 ariary 034 13 244 13 na ny 032 47 namana 441 77. Misy mpangataka 5 mianaka zanany 3 izy mivady mitondra telefoniny izy le rangaha mahihi fotsifotsy mitety toerana maro izy ireo hoe amity telefony ty fa marary ty vadiko ty na amidy ty bisikilety ty fa marary ty zanako ray ty ividianana fanafody tsy fantatra ny vidin'ny bisikilety amin'iny na hoe ohatriny fa dia entina angatahana le izy dia mampitandrina ny olona mampitandrina mpiarabelona rehetra amin'ny olona io satria rehefa vity zany dia maka coin anankiray ry zareo dia mividy kaly dia mihinana io dia zay mahita azy rehefa avy eo mahafantatra hoe tsy nareo ve le nangataka tatsy teo dia zay tsy hitanay zay tao fa dia mba zay ny hevitra hitanay fa misy moa ny olona zany miala ny tangozinany eo raimbosy tambeziko miala n'le tambeziko eo olona dia manome vola kely dia lasa ry zareo zay ny tanjon'ny zareo zany ahazo vola dia tandresy vao fitaka le olona zay hoe amidy telefony enao dia vidy an'iny telefony efa rotodrotika kely iny ve tsy omenao 500 izy menao ary efa zatra zay rehefa iny amizay aloha tsika rehefa iny avay izy ireo avy ao amin'ny Santilo club izay miarabany afandray zany la mandeha afandray la mpanao ina moa le Santilo mpanao mofo mbola kely io ve tena marina mbola kely izy aloha dia fadideza tena kely dia matitra marina fa le Raymond sy Edmond tena zava-doza aloha Raymond Santilo Edmond no miaraka ao keliky hitantsika mantetiteto Santilo moa mpanao inona terrain fanaovana baolina kitra amin'ny olona aloha izy teny alefatsy raga ty zay nge fa nailesony tsy bedindray mibozy ve zany terrain zany terrain tu en beton Santilo eo anosy zato le Santilo zany centre commercial izy tamin'ny voalohany fanamorona Santilo club andray izy taty arena resaka fanatanjahantena terrain foot terrain de kitra synthétique terrain synthétique 7 ie ho an'olona 7 izy anankiroa ny terrain ao misy terrain karazany anankiroa zany ao fa mitovy na ny refiny na ny rehetrarehetra mifanily eo izy roa dia eo anosy zato eo alolo kelin'ny stationnement manala londra izy raha ohatra hoe misy tsy mahita iny amin'iny lalan'iny izy zany amin'ny akavanana raha avy aty anosy be aty avy anosy zato amin'ny tetezana avy any akavanana izy misy leader price ngeda be iny eo amin'ny devant dia mitsofoka eo amin'ny leader price eo mihitsy dia miditra ao ambadiky ny leader price izy zany avy eo akavanana izy raha andeha ho any ampitatafika voakavy izy raha andeha hiakatra ny anosy zato dia eny ary misy ny promotion karakarainay nanomboka tamin'ny krismasy hatramin'izao sy amin'ity volana janvier ty zany ny tokony ho izy raha ny prix an'ny heure atao aminay zany 60 000 ariary izy rehefa latsinainy hatramin'ny zoma mandrapa amin'ny enina maraina ka hatramin'ny enina ariva dia ny ariva amin'ny enina ariva ka hatramin'ny 75 000 ariary fa tamin'ity le promotion zany promo kitra ny anarany promo kitra ny anarany dia nataonay 50 000 ariary ny vidiny adiny ray na alina na atao zany avy any anosy zato zany manomboka latsinay manambola ny olona any efa fantatray manomboka latsinay hatramin'ny zoma manomboka amin'ny enin'ora maraina hatramin'ny folo manomboka amin'ny enin'ora maraina hatramin'ny folo raha tena efa tokony tsy nakatytsony ianao mitondra kafe ho anay ko tsy makaty izy letsa fa ny asa botsy moa ahoana izy ono ny asa
alasa aloha programme ka hatramin'ny zoma ny tenenina fa ny asabotsy 5,7 ny adiny ray zany ifandrotehana angamba izy ary ny alahady tsisy ny alahady sy ny sabotsy mitovy za mihitsy tsisy fitsarana fa misokatra foana 24 heures sur 24 ny lera 24 hatramin'ny folo koa zareo le hira le hoe ala zao sy hainy zareo le hira hoe alady andro tsara andro fitsarana aoko zay fa nikitra tsy mitsahatra ana mandeha zany toroteny pasitera mandeha avao ty kitre ambady karoa de santilo zany a misy toeram-pialokalofana ve ho an'ireo vady amanjanaky ny mpilalao misy toeram-pialokalofana ina koa ny aliany any mijeren'le vadiny tsirara izy eo nge tena mezany eo ha ny tena ary mitsirara fotsiny raha vao misy fifamalina eo ihany fa le manaraka an'le tribol zany akory fa de anaramaso atena fotsiny zay mihitsy ka jereny sao de tsy manao baolina zay nanasivana tribune tsaratsara ao aminay eo tsara fa tsy hoe tsaratsara manginla nanasivana nanaovana atao hoe nanaovana aza mamerina le nanasivana hafa foana ny fampiasana zay ny antony nahatonga ny santilo nametraka nanamboatra tribune ho an'ireo vady amanjanaka sy ny mpijery eo amin'io zany nahitany aniry tonton zozo hoe nitsirara fotsiny tsy mikitika baolina mandrapirava raha angatya mampalahelo misy mandrora aveo ambony terrainareo ao anaty règlement anay zay tsy mahazo mandrora rehefa hiditra ao anaty ray zany ny mpilalao a tsy maintsy misy brefine kely foana apatsahivana ny zareo rehefa alady iny atao aminay misy an'iny émission fa ny anay isaky ny baolina tsy maintsy manao an'izay foana mba hanajana an'le zany hoe misy olona miandry a mandrora tsy mahazo mitomany ko eo mandreo ka mandrora manisindelo de avoaka izy ka inona mampianasy nefa izy koa mamelona rehefa mipetaka eo amin'ny terrain mipetaka sady apatsahivana anazy eno a misy olona zany miandry eo a mandra-pifarany lalao manaramaso eo misy foana eo misy eo ny tsy hoe miandry entana indray moa zany fa ny entana fa misy vestera koa ao manaraka fiaitra tsara mitondra cadena zay manana zay tsara fitena sy cadena zay manana zay na maizina de raha ohatra sanatria misy ny tsy fifanarahana amin'ireo tota milalao ka manao fifamalina misy misy cadena aloha raha onao natao hoe cadena lavy irany tolony enla misy hoe fandraisana raikitra ataon'ny club santilo club am'le hoe miady zareo fandrikaza ny lalanamade kanetaka nady mangilo isy lahy malele ty fantanina majarotra avelako miteny tambatambasana dezia le fasy dezia ona ty dezy raha masy lasa monstre be za monstre efa nisy niady raha ve teo amin'ny terrainareo zavatra misy foana zany fa ny fepetra raisinay zany ajanonay le izy iroahana ao anatin'io le brefine voalohany io zay efa mampatsiahy anazy hoe raha ohatra sanatria miady nareo na 4 minitra de ho ravainay le izy fa mivola alohanareo ihany le miady mihitsy zany no le tezitra lasa mivoaka melony vola de ahoana le izy raha ny tokony ho izy alainay de melony vola fa indraindray zany zareo misy an'le hoe zay izy mpe adversaire zay retsy mandohan'le izy de amin'iny izy no ady an'le farany nefa amin'iny ny tena misy an'le ady fa rehefa zany eo de idiko mivavahadika tsisy mivoaka eto aloha raha tsy voaloha vola eny arady omeo ny lahadarbia fa ny olona miantso anareo manontany hoe fotoana inona ny mbola malalaka fandry zareo mba lalao miala voly ihany ny laharataribia azahoana ny Santilo club raha no réservation zany a 038 91 583 36
Averiko 038 91 583 36. Efa raisiny la na manantona any a na amin'ny page Facebook ny Santilo Club a afaka manao réservation koa. Misy application koa ny Santilo Club zany, afaka tonga de jerenao anatin'le application hoe Santilo Club le raha malalaka sy ny rehetrarehetra afaka to de apetraka ao ny réservation anao de tonga de hita any aminay hoe misy réservation mipetaka zany zao am'izao 10 ora ohatra na ohatra zany. Iny arany. Mikasitraka misy tenina farany teza. Teny farany extra propre ty tenenina. Amin'ny anina. Razala teny extra propre de baraka ela avy eo. Toy an'le anina e, toy an'le promotitra zany a. Karakara tournoi inter-entreprise efa andiany faharoa i Santilo Club amin'ny 5 mars 2023 andro lahady io de efa manomboka mandray fisoratana anarany zay ho an'izay entreprise andray anjara fa le tournoi misy isany ve ny olona anatin'ny ekipa ray amin'io tournoi io ny isany 410 satria tournoi ray andro. Ny lalànao moa voaka miditra mety ie voaka miditra ka voaka miditra ka afaka place zany na de mivoaka ianao de afaka miverina afaka miverina satria izy ohatrany hoe tournoi mafy be zany filazana azy raha ny A7 sy ny A5 mantsy ohatr'izay sy ny ao amin'ny salle mahazo manao an'izany fa ny ty amin'ny terrain gota be tsy mahazo satria reny beton efa mivoaka de any makasitraka Dezy de mahafinaritra tokoa izany de miraba anniversaire mirary inapatra zany fa izy anniversaire ly namanay Noely eo amin'ny rebika de nanira Zafombelo izay anniversaire zareo iarabainy zareo de rarosoa votahin'Andriamanitra sy ary de hoela fanapahana ary ho ambin'izany fanjaka koa zao noela fanapahana ay tsisy zany misaotra Dezy fa zay moa zany raha manana ekipa ve zay Dezy ka hitan'la ny DJ manana ekipa mpanao foty azony la mba ilalao zay fa ny sasam-potoana amin'io a misotrosotro jus amin'le tribune andonareo fa manana ekipa koa zay de ilesany efa zatra be ko zay nga mpanao baolina fa ndraiky Dezy fa efa indrona ndraiky zay anao ilesany no ny amin'ny ray maraina manao baolina eo fa mitaraina mifoko tany ono raha sy ray bozy raha fitahanao indray manko eo zao zay vao anomana an'izay fioana an'izay zany nenay Roberto Carlos any no tena manao baolina tamin'io saika efa be ekipe le dala zay no voa mbola tsy salama Honora Vitusia Rembozia e Bandekama de Godia Francis Keio Mahandra e la Denis e la le mirakoraka riny sisiny Keio koa mbola tsy salama ka Keio mbola tsy salama tsara mitovy amiko tsy afaka mandona tsy afaka mifandona de zay zay Dezy ok zany raikitra zany izy Sanzaka toi tu prépares le 3e mi-temps zay mitsamy manao préparer ohatran'le maka vola itosaky ny any zany extra propre zany tantarany tantarainy namana teto izay mitrangano ny zavatra toy izao nisy dadabe efa antitra be fa tena efa teo ambavahoany eo mbola tsy nazavaindray-boziny atao hoe ambavahoana ambava eo fionana eo amin'ny fotoana ionana fahafatesana le ambava iona zany tokony izy tsy ambavahoany ka efa nitangorona teo daholo ny zafy kely rehetra de miandry eo daholo nitangorona eo am'le dadabe eo malagasy ampomieritra le izy alefa de nitangorona eo zany zafy kely ny olony be de efa ho lasy le efa ho faty zany dadabe io zany de misy manontany le ino ny teny dadabe dadabe io ino ny teny dadabe farana misy zany raha tiany dadabe teny eny de misy manakekekekeke ny vavany eo de miteny zany hoe eo menany la le Mercedes teny eny dadabe ny teny am'izay ny dadabe
extra propre de nintsitra izy de vita de velona ndray izy rehefa avy eo aiza velona ndray de izy le velona iny mbola namerina vandroany hoe extra propre de maty izy de masa izy fa tena maty tokony diovina zany izy teo anelanelany teo e satria izy mila ty tokony adio zany izy azonareo tsy te hiditra maloto tsy te hiditra maloto izy tokony diovina fa extra propre clean ndray nataondry leroa zay faty azy teo tena grave tena ary zalahy mimi any rehefa traindray ia za mo tantara namana avany roapolo mars tamin'ny ay fa tamin'ny 2020 namana avany atao masina mo tantaran'izy iny izy le gara ndray fa ny atao hoe etaetan'ny olombelona ny hitangorona indray a ifampiarahaba fa de tsy vity zany ankehitriny sarotra le izy a satria mandany vola le izy tsy fanometsiny am'izany re ary zay no mahatonga nahako miteny an'le resaka anankiray ty hoe ny fikambanana dia tsy maintsy hampiasa vola ny fikambanana rehefa manao fikambanana ka tonga am'le hoe cotisation aono moa fanaravana izy io izy le namantsika iny fikaikambanana fikambanana fikambanana fikaikambanana hono tonga de efa ilazaina inareo zany a fa gisa no atolotra intare généralnay ary gisa glady vavanona ihany na tonga an'izany gisa glady be zay laminambona ny mpikambana de za zao milaza aminareo a fa nisy fikambanana zay ny orina efa tany amin'ny 20 taona lasa hatram'izao mbola nisy olona tsy ary nandoha latsakemiko sanina bavany zany za zany tonga de miteny hoe aleo azafady tena sarotra be le mandroaka an'le olona ne tena tsy tany lazy atao am'izany miaraba tompoko lasy tompoko vavy dimanjato isam-bolana dimanjato isam-bolana tsy vitan'ny olona mandoha zambaina danger a président inoto dikan'izany foano any le fikambanany nataonao dimanjato isam-bolana ary no aloha na isa-taona mbola misy tsy mandoha misy olona tsy ary nandoha dimanjato isam-bolana fa napahany zany arivo areo izy tamin'ny voalohany izy tonga izy tsara fotsiny raha 4857.07 ny ariary amin'ny euro 4857.07 tena zava-doza amina tantako zay amin'ny vity be de be ina moa ny vidianako azy eo ity kosa za tsy le mpamoaka sary reny mbola hitondra pahy-toekarena anankiray ntsika na zava-mahakasika ny tontolo fa sao de kadrainareo koa ako ary voantso any amin'ny criminel ry amin'ny fidanana sy ny anina ry a fa maninona fanontaniana naperako maninona ny ranonareo no menamena be matetika fanontaniana menamena ny antony olo zany dia tena olana amin'le izy a tsy anareo na de ikosoka le vilanina eo afaka mamaly ve zay zafady valio jirama hoe ahoana ny antony mahatonga ny rano menamena moa tompoko azafady indrindra ilanatsiny a de misy fanamboarana natao zany amin'le zotran-drano anankiray iny de mazava ho azy tany mena ny tsy mirehitra fa zaza memezana fa mora testa tany mena tsy mirehitra fa tany mena kosa mikorina manaraka ny rano any iny de iny no natonga le izy menamena ny rano tonga ny tokantranonareo ka rehefa misy re petadrindrina petaka amin'ny poteau le poteau anaijirama ihany de mba vakio izy reny fa ireny zany misy filazana hoe ilazana isika fa izy fanamboarana rangaty tena tsy manana tena resaka matotra be ty ataoko ty ary za tena feno famatorana tsy manana fahazarana maky an'ireny ny olona satria fianarana diso foana no mipetaka eo donc zany izy raha misy zavatra petaka eo de izy ny olona hoe ity ndray le mampianatra langue ity ndray tena maro zany ka le izy filazana ataona eo amin'ny jiramaly izy hoe ilazana isika mponina ity amin'ny manodidina tena teneniko mihitsy tsy mamaky an'ireny zany ny olona fa utapaka ny rano misy koa radio pirenena ihany koa mandefa an'io fa tsy de mihaino radio pirenena koa nareo fa ao amin'ny radio pirenena zany misy filazanany keo ilazana mponina etsy ananina sy anina sy anina sy anina sy anina fa utapaka ny rano izy fanamboarana every toy ny tsy tapaka ihany ny rano
raha andeha ho any amasin-dasy-be azy zany dia ivery tony tsy lasa an-dasy-be anao raha fa ohatrany hoe ihany dia zay moa tonga le rano menamena be aloha zany fa dia ilana tsiny alefaso mandritra ny 10 minitra eo izy fa ny olana raha ohatra zao le hoe aminay ka manontany hoe nisy namboarina ve ohatrany tsy nahita hoe taiza ny amboarina dia rehefa aveo indray ianao rehefa miteny tambajotra maromaro ianao be dia be mifaritra azon'le rano menamena io iny ny fanazavana amin'izy io fa zavoa fa za tsy mpamoaka saly atao amin'ny an'izany fa dia veloma Papier toilette sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay mare vahiny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone fa tianareo foana Mahasana ny tontolom-piainanao. Orange. Nazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sortie d'eau.